tompolasy tombovavy soratsika ilainary noho ny nanomezany antsika andro vaovao indray amin'izao talata 7 martsa 2024 izao anterina ny araba mba ampirarintso antsika mianakavy manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny radio mada soratsika ilainary satria noho ny fitatana sy ny fitahiny dia tafaraka etondray zany sika ao anatin'ny ora roa sasany mahery anoany ao anatin'izay hoe miara-manonja MPS radio mada izay resahantsika ny fiainam-pirenena sandrahaka be zany fiainam-pirenena iresahantsika ny zavatra tsy mety tsy maintsy resahana ny tsy mety satria raha tsy fantatra ny tsy mety dia tsy afaka miroso any amin'ny mety isika tsy afaka manitsy izay tokony ahitsy isika fatarina aloha ny aretina fatarina aloha ny zava-misy fa zany aretina zany ane efa iaraha-mahalala efa iaraha-mahalala zany amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy dia misy aretina daholo eto Madagasikara misy aretina any amin'ny fanabeazana misy aretina any amin'ny toe-karena misy aretina any amin'ny fomba fitantanana misy aretina any amin'ny resaka sosialy amin'ny ankapobeny misy aretina any amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana rehefa mipetraka ny tsy fandriam-pahalemana dia tsisy raharavanina na an-tanan-dehibe na ny ambanivohitra tsy zava-baovao zany fa ohatran'ny efa sakafo malagasy sanandro ka tsy maintsy ahitsy zany fa tsy azo tazam-potsiny ary izay no antony tsy maintsy iresahana an'ireny toe-javatra reny atao anatin'ny fandarana tsy hoe fity hoe te hitsikera araky ny eritreritra ny sasany akory fa raha ohatra ka mety ny zavatra iainany vahoaka tsisy andany fotoana eto tsisy andany fotoana ny amin'ny hoe iresaka an'izao na hitsikera an'izao inona moa ny tsikerainao rehefa mety ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy inona no tsikeraina tsy misy ny tsikeraina raha mety ny fomba fitantanana nyity fireneny ity fa matoa mipetraka ny tsikera dia misy zavatra tsy mety ao zany ary tsy olona dalakory ny vahoaka amin'izao fotoana zao ka tsy hafantatra hoe itya ny tena hoe fitantanana miteraka tsy fahombiazana aty amin'ny fiainanay any amin'ny vahoaka foana mantsy no metraika izao zavatra tsy mety rehetrarehetra izao mety hitentsika hoe mba misy any mety fa le mety dia tena tsy tsapan'ny olona zany aloha fa ny resaka fisehosehoana no tena hita amin'nysongadina aloha amin'izao fotoana izao ary 90 isanjaton'ny vahoaka malagasy mahery zao dia miaina any ambany fetran'ny fahantrana nisy fanadiadiana nataona mpanao gazety frantsay tamina chaîne télévision zany anankiray momba ny Madagasikara dia nisy fehezanteny no teneniny tao zay tena manahirana tokoa zany mieritreritra azy ataontsika hoe mahamenatra mihitsy zay no azo ilazana azy ary miteniny zava-misy fa le teneniny dia tena le zava-misy eto toerana tokoa zany iainantsika tsy misy hoe foronona fa dia izay no fomba fahitany azy tsy mipetraka eto izy fa any ivelany kanefa mahita ny zavatra izay iainan'ny malagasy eto dia mbola ao anatin'ny fandaminana zay atao hoe commentaire na fomba filaza izay ny eto amin'ny fandarana zany fa amin'ny fotoana zay mapety azy no andefasantsika ny zay zany akoatran'ny zay rehetrarehetra izay dia misy ny mpisehatra eto zany zao hatrany amin'ny faritra avy any amin'ny faritra efa tonga tety any ny namantsika avy any Betioky Atsimo any dia iresahantsika izy ny momba ny fiainana any tsy maintsy resahantsika momba ny tontolon'ny lisy-pifidianana manahoana ny fisoratan'ny olona anarana any anatin'ny lisy-pifidianana misy olana mantsy any dia tsara avoakatsika eto anatin'ny fandarana afantarantsika azy satria ty resaka ity tsy hoe revoaparitany fotsiny hoe resaka hoe tanina fotsiny na hoe atsimon-drano na avaradrano na ambondratrimo na andramasina na manjakandriana hoe izy eto manodididina eto fa manerana Madagasikara ty ka dia zava-dehibe tokoa zany no andraisantsika ny Brian zay zanaky Betioky Atsimo izy efa niakatsehatra teto izy ary avy any Betioky Atsimo izy no miazakazaka any izy mipetraka makaty amin'ny miara-manonja aty amin'ny MPS aty nosopatrana tena finiavana lehibe zany no ninona no ny fahatsapana n'le mahazava-dehibe ny hoe fiainan'ny malagasy milaza ny zavatra tsy mety izany
zay no hoe la tompolasy tompovavy fa ny mpisehatra manaraka moa ho hitatsika eo ihany fa raisitsika aloha ny avylavitra miaraba namana brillant avy any Betioky Atsimo ny azakazaka indray tonga ty Antananarivo. Miarahaba anao namanarina ary miarahaba ny teknisianina rehetra ato amin'ny miaramanonja. De miarahaba kosa ny vahoaka manaraka sy ny vahoaka any amin'ny distrika ny Betioky Atsimo zao manaraka an'izao fandaharana zao. Ary eto aho maneho fiarahory amin'ny fianakaviany Beny Tanàna ny commune Ambonivohitra ny Betioky Atsimo. De miarahory any fianakaviana rehetra eto koa mankahery ny tsaboina rehetra any amin'ny faritany Tiliara any amin'ny faritra Atsimo Andrefa ao amin'ny distrika ny Betioky Atsimo. Fa indrindra any amin'ny commune ny Belamoty, commune ny Beza amizay misy radie tampaka ary tsy azo andehanana mintsiny entre ny Belamoty sy Beza ary any vahoaka any Benenitsy noho ny fahatapahan-dalana. De mankahery ny fianakaviana rehetra any. Ia mengy am'izay aloha ny resantsika ary brillant zany nandalova ny andro ratsy tany faritra Atsimo Andrefana, Benenitra, Betioky Atsimo, Morombe rehetrarehetra iny hatramin'izao ohatra mbola ao amin'ny canal de Mozambique eo le andro ratsy le Fredy ohatra amin'ny asa inona ny tangizingizanao sy mety levona fa de ao izy mihodikotinao de misy fiatraikany. Manahoana ny vokatra iny aloha hatreto iny andro ratsy iny amitsika miteny zao mihitsy. Laha araka vaovao zao manko zany vao tonga tam'Maly. Fa laha vaovao azoko zany tamin'ny maraina teo mbola miodikodina ao amin'ny faritra Atsimo Andrefana ny cyclone Fredy. Ary tena be da be ny zavatra simba ary be ny vahoaka tsaboina any surtout ao amin'ny distrika ny Morombe de distrika ny Tiliara D. Reo zany tena distrika zay farany tena tratran'iny Fredy iny. Ary tsy hay hoe io manko zany ataon'le zalay amin'ny Facebook hoe matao Fredy io izy tezitra ny mpitondra ho izy fa tanatin'ny 3 taona izy ny mpitondra tsy tonga tany Tiliara. Izay ny fomba firesaka zalahy ao anaty fahitana ny zavatra amin'ny Facebook zao gaga raha tamin'ny maraina nijery an'io. Nandritra ny 3 taona tsisy mpitondra. Nanjela joela raha tena mialatsina amin'ny tenan'izany fa président hajaina izy ray aman-dreniny vahoaka izy. Fa nazahay ao raha gaga hoe fa na président raha tsy tonga any aminay nefa ao no nanome vato azy farany zay hendra be maneran'ity Madagasikara ty. Ary matao Fredy tezitra miodikodinao tsy mety mivoaka fa hoe amin'ny sabotsy no na zoma araky ny filazany mpahay toetrandro vo hiala ao Tiliara ny cyclone Fredy mananatro any voaka Tiliara mahaiza misafidy amin'ny farany tsy mandatra fa mifoy tenenako an'izany hoe mahaiza misafidy amin'ny farany. Fa misy antony mahatonga an'io fa eto de mankahero antsika rehetra vahoaka tsaboina am'izao vokatsy ny cyclone zao fa hianditsika ahoana ny réaction, ahoana ny zavatra ataon'ny fitondram-pandakana ary ahoana ny zavatra ataon'ny ministry ny mponina raha ohatra ka hitondrainao inanarany sofilira zay hoentinao de ahoana réaction ataonao fa miandry anao hoe ovinanao tonga any petraka za fanontaniana zany hianjy ny vahoaka rehetra ao amin'ny faritany Tiliara. Tena misaina zany ny any amin'ny faritra Andrefana any am'izao fotoana zao manoloana n'lay hoe rivodoza Fredy misy mifampitehana nefa ny fahasairana ny fiainana isan'andro san'andro le Fredy tsy mety miala fa miodikodinao ihany zany ty Fredy ty dika inona zay aloha iverenako kely zay fanamariana zay hoe midika inona satria raha ny fanazavany brillant eo de hoe ohatrany tsy rara iny ny mpitondra mihitsy nareo tena zay ve le izy hoe ohatrany hoe tsisy miraharaha fa rehefa tonga ny fifidianana de avy daholy misehoseho daholy ohatrany lasa anjery daholy ohatrany lasa tsara fanahy daholy rehefa kaikaiky ny fifidianana fa io zao ny testa kely aloha testa be mihitsy koa misy testa io zany hoe io Fredy aiza ho aiza Morombe izy ianao tena voamafy ino na tena iny olona valiko manko zay fantanenao zay na manalina ary valiko amin'ny zavatra feikevitra anakiroa. Ny voalohany aloha voajanahary izy io cyclone ary zavatra efa fantatsy io fa mahagaga anazy zany ny ao amin'ny be nijerise hoe ahoana tsy miomana manoloana an'io zavatra io nefa zavatra efa fantatra zany hoe tsy maintsy isy foana ny cyclone isan-taona tsy maintsy misy zay zany namaliko anazy. Faharoa manarak'izay ny ao amin'ny faritany Tiliara zany tsy haiko izy io na sedrain'Andriamanitra, tsy haiko izy io na fitrapana miampaka amin'ny vahoaka
atongan'ny olona tena hatongan'ny olona ho tonga saina zay zava-dehibe zay zavatra anakiroa io cyclone io zavatra tsy maintsy fantatry io hoe hisy foana ty cyclone ty io tsy maintsy misy ary fa fantatry ary tokony hiomana am'zany bien gérse hoe tsy maintsy hisy cyclone foana zavatra faharoana maliko anazy fitsapan'andriamanitra izy io na seja homena ny vahoaka ao am'ny faritra tsy mandrefana mba ho tonga saina satria nahoana tiliara mako zany olo ny fo izy io satria amoron-drano ary olo tena matoly olona mipetraka amoron-drano io zany olona pasifika nefa tsy hainy mametraka an'izay zavatra zay de senjain'andriamanitra zany izy mba hahafantatsy hametraka ny safidy hametraka ny tokony hataony am'izay toetsaina zay ananan'zay de senjain'andriamanitra anao satria tsy misy miraharaha de tsy firaharahanao izy andriamanitra ampisejako anao hahafahanao manarina de hahafahanao tonga saina zay ny fahitako anazy andeha ny ahitany tonga indray teny rano rivotra siasiantsisa iainany le any am'ny faritra atsimo mandrefana daholo zany iainany any am'ny faritra atsimo madagasikara daholo zany a de hoe tokony ho tonga saina le any am'ny faritra atsimo zany tokony ho tonga saina ianao ny teo ny teny hoe anisany nanome vato ny rajoelona ny any am'ny faritra atsimo tamin'ny fifidianana le farany teo ho avy ty ny fifidianana manaraka manahoana ary le fahatongavan-tsaina ny olona am'izao fotoana zao manoloana ny zavatra ny ainany tao anatin'ny mandat zay nitondra ny andro rajoelona ma hoe filoham-pirenena izany tena hoe resaka zavatra iainana isanandro za aloha na manarina de tena miteny amy fo ary tena marina ty teneniko ty raha mbola avy any amy faritra tsy mandrefana manday inge izy raha olona mahazo toerana am'izao fitondrana zao manao bravo izy satria amplasy fa raha izy miresaka faritra tsy mandrefanao misy olona avy any ao anatin'ny fitondrana amin'ny ankapeny misy eo misy eo ka hoanareo nefa mitaraina hoe ahoana atao sanan-kialafa atao tsisy pitsy amaly anazy a miserina alefa tonga otsika fa ty aloha valiko am'le fanontaniana teo hoe ahoana ny hevitsy ny zanaky ny faritra tsy mandrefana amty manoloanany zao zava-misy zao de valiako tsotsa ny ao na manarina leo a leo ao ary mbola point d'interrogation ny azahoany ingahanjy rajoely vato amy faritra tsy mandrefana so de topo fotsiny ianao miteny zany hoe tena marina tenenako an'izany zao ny amaliko anazy na manarina za tonga za tsy mitoraka voninkazo any filoara valomanana ary za tsy tima tena tsoriko eto ary za tsy miaraka amy colonel rabezily tsy miaraka amin'izaniza fa matoa vaky barazy tao atiliara ao fa signy raiky manoka reny na manarina fa ianao taloha nanoana ny rajoelona nanoanany rajoela ary tonga de ianao mihitsy no niteny an'izay zany tenany za teto nanoanany anjy rajoely ary nampandany ny anjy rajoely tao amy distrikany be nandany vola ianao nandany fotoana ianao zao tsika ty amy telo am'roapolo sy roa arivo iarika fifidianana ho tapitra ny mandany any rajoelona manahoana ary tsy ianao rery anatin'ny telo taona fa nitenan'io hoe nihazahoany ny vato amy faritra tsy mandrefanao point d'interrogation za zany nanoha anazy ane na manarina fa maninona mitenany zany misy antony fa matoa hoa na manarina vaky ny barazy iny tao atiliara fa signy anankiray manokana io zany na manarina miteny tiliara io diso haiko loatsy satria zaho zanaky tiliara matoa hoa iny vaky le barazy iny zay nahatongavany andriamatao filoha hajaina raha valomanana tao atiliara fa siny tsy teny zavatra maro atena tonga tanao président raha valomanana avy ny orana tamilena maibe efa siny inao zazala reny fa manambarany fa tsy teanao zahay ngay anjy rajoely efa manala ray aman-dreny vaovao zahay de aseona tiliara tsy mahay mahatsara velatsina manarina iza ray aman-dreny vaovao lazainao io zany zao fantatsa ane zany président raha valomanana ya de manahoana ary le famatorana am'izay zany am'izao zavatra misy zao a sy ny ainana sy ny vidim-piainana sy ny fahasarotana sy ny rehetrarehetra hiditra amin'ny fifidianana raha resaka vidim-piainana moa zany na manarina de fa tsy haiko tsony tenan'io aty ataninarivo araha na manarina migaigaina amy vidim-piainana arivo zao ny ray kapoka avary ahoana ny any amy faritra tsy mandrefana
any nefa tsisy nininina ny vary avy atyny taterinany tsy maintsy micompte frais de transport to iabiaby tena ahoana ny any amy faritsy atsimo ao amy distrikany Betiokatsimo ane Namanarina mbola resaka anzany tsika rehefa aveo fa teneniko hoe any aminay na nefa mividy vary arivo ny ray kapoka ohatrany ety ihany zany fa tena sahirana be any fa ampahantsaina zany le olona de tsy afaka miteny fa zay kosa tsy voasakana am'zany ahenjana be le vidim-piaina ary io zavatsy anankiray tena mahatezitra ny le vahoaka satria le fampanantenana be dia be raha fampanantenana ny teneniny ngay filoha ny tanteraka tsisy zao zavatsy zao io moa zany hoe Covid-19 ady any Ukraine zany foana vetesina akoatran'izay eo amin'ny resaka zay ny hoe miteny zany ianao fa matotra ny vahoaka ary amin'ny faritra atsimo andrefana tsy azo hoe fitapitahana intsony efa mafy ny zavatra mahazo azy fatany ny zavatra ataony ny fifidianana tsy maintsy atao misy fikarakarana ihany keo ny fifidianana ary misy lalana afahana manala zany rehetrarehetra zany zany fahasarana zany de itsina moa zany fa ny hoe fifidianana satria miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana zany ka ny fanontaniana indrindrandrindra miantefa any amin'ny olona any ambanivohatra ny lavitra any de ny hoe le malagasy ane rehefa tsipatsipazana kely ho avy daholo indray zao iazakazaka izavy izy teo Morombe Betiokatsimo Benenitra sisisa iazakazaka ny daholo indray zany zao hoe akamfon'ny olona fa hoe fidio sy ny sisa rehefa tolotolorana zavatra kely zavatra miserana de mety tapina amin'iny mason'ny olona fomba fijery zay ary zay nyenana teto Madagasikara anaovana spectacle kely de mialatsiny asaina mandeha vody kely etsy ohatra mivodongana Ozerizalamy aika de adilo le fahasaranana ndray miserana fa am'izao fotoana zao manao an'izay ary tsy maintsy ho avy mantsy zay ry brillant ho avy ndray nitsipitsipy isan-karazany ty vary tiany zao zako ny tena isy ny sisa manaona famatona malona an'izay zay man tsy maintsy ho avy fa miomana zay nazoko tenenana anazy ary taminao teto Namanarina ny teniny ty zavatsy ty hoe ny any amy faritsy atsimo andrefana any efa vahoaka mandinika fa tsy vahoaka madinika tsony zany tena mitena an'zany sady mandinika no misaina efa miomana sejain'Andriamanitra anao amy faritsy atsimo andrefana amy Fredy fe nampahitan'Andriamanitra ny zavatra misy inona ny ato tenenako an'zany raha nitenitsika zany Morombe Angarazy be fandrea zany sompotsy ny vary zany mba mangoko zany fe zahay efa vonina hianjy any fitondram-panjakana izara vary hoe nareo sopotsy vary de omenay vary zaranay efa vonina amin'io zahay ka nainao tonga any hitondra nininina tonga ny vahoaka satria tsaboina izy ary manao bravo fa zavatsy ateneniko eto zany efa mahatonga saina efa vonina ary miomana am'zany fa efa taloha iny Namanarina kilalao efa hiny zany azo nitenenana anazy hoe tsy pazana de aveo manaradia zahay omenao mandray zay omenao mandray fa zahay kosa zao fa matoa efa miteny efa miomana amty ady ty ary efa miomana hanarina ny faritsy atsimo andrefa ary ahoana ny mety hoe satria mahenoeno ihany misy pression mivantana ankolaka tsindry isan-karaza ho avy am'resaka lisy bifidianana mantsika satria ohatra misy zavatra tsy de milamima loatra hoa aloha tonga de zay no resahana ahoana ny karazanrazana pression sy mikimaky isan-karazany ambadika any ataony zay efa mieritreritra hoe tsy antsony le vahoaka tsy any amin'ntsony laha ty resaka lisy mpifidianana ty zany Namanarina tenenina amy maholo-pirenenay de ontsa ny foko voalohany zavatra tena mahontsa any aminay aloha mbola misy ny olona zay nanao recensement mbola tsy mahazo vola hatram'izao fe le olona zany matahotsy ona ny tenenako an'zany satria nenay ny fahefana izy ny sasany agent recenseur izy reny le mitety tokantrano de le manoratra mbola tsy nahazo vola hatram'izao mbola misy tsy nahazo vola any Namanarina amitsika miteny zao inona mbala zainy tsy afaka hiteny izy satria nenay izy ny sasany ty fahefana ty
de raha voiteny anao de ary za raha na za miakatra amplato taminao namanarina efa miomana ny voakatsy vahadiny ty nospatsana ty de tsy haina etsy efa miomana am'zany fa zahay kosa na ianjerany zany tsy maninona miaro ny tombotsoan'ny vahoaka zahay niany aminay na ty resaka lisy mpifidianana ty de tena voizina mantso zao hoe indrindra voizin'ny tiako madagasikara voizin'ny président Marc Ravalomanana voizin'ny mpanohatra hoe soratany anarana ny anaty lisy mpifidianana satria rehefa tsy ao ny anaranao a de tsy afaka ny fidy tsy afaka hofidiana ao anaty birao privoty tsy afaka anao fitarainana tsy afaka anao zao ka raha ao anatinao le eritreritra hoe te iova te hiala amin'ny fahantrana nefa ianao tsy ao anaty lisy mpifidianana de tsisy dikany fa tonga de fa tsy koty anao zany aloha de zay zany zao mivoizana mafy hoe sorato any anaty lisy mpifidianana ny anarana mitsapan'ny olona aloha zay ahoana ny zavatra mitranga zany ao a Betioky Atsimo am'izay le hoe famporisihana ny olona isoritra anarana ny anaty lisy mpifidianana fantatry le vahoaka velo mazava-dehibe le hoe ao anaty lisy mpifidianana ny anarany de ina zava-misy mba ahafahana manitsy sy ahafahana mitsikera ny zavatra tsy mety sy hoe anarina ao am districtny Betioky Atsimo namanarina anakiroa manko ny tompo fahefahanao am districtny Betioky Atsimo sady tena mitena zany anakiroa ny avy sy ny TGV mapary na IRD na zolazana anazy reo de ireo a no mijoe no milalao an'o lisy mpifidianana io azavao zay hoe mba tsisy le hoe affirmation gratuite fotsiny hoe filazana kapeny mba inona no zava-misy ary le vahoaka ave mahatsampa lay zoany sy le hoe mahazava-dehibe hoe ao anaty lisy mpifidianana ny anarany na iza mitondra na hoe fahefana inona no eo an-tanàna za mahafantatra ny zoako de isoratra ny anaty lisy mpifidianana ahoana zay vahoaka ne namanarina mahatsapan'izay hoe za ta isoratra anatin'ny lisy mpifidianana mba hanovako ny fiainako zay indrindra pitso fa ny tena olana ne raha fa atao ny fandraisana ny olona hanao recensera de ny be ny tanàna indray no manolotra ny anaran'olona any amin'ny tompona ndraiky tsy ny senie tany aminareo tany amin'ny distrika misy anay misy an'izany ny be ny tanàna indray no manolotra an'le olona manahaka anay zao zany mba tanao recensement atao azana recensement de nitondra CV fa maninona le CV ko tsy voaray fa ny olona hafa zay atolotsy ny be ny tanàna voaray matoa iny natolotsy ny be ny tanàna ary matoa iny voaray efa miomana izy tonga zany de any misy de efa mipetraka ny fiahiahina tsy fahatokisana sahady efa mipetraka le tsy fahatokisana mandoana an'izay zavatra zay de le sefy fokotany zay tokony andraikitra an'le zavatra tsy rarahina tsika mantso zao tokony any amin'ny fokotany zany zao ny olona mandeha misoratra anarana fokotany ara zany any aminay namanarina tsy mahefako satria miteny fandrakana hoe tampotra ny fanaonova lista mpifidiana ny recensement tamin'ny 31 janvier fa nanome ny teny ndray fandrakana hoe alefaso any amin'ny any fokotany amy sefy fokotany tonga amy sefy fokotany anao misy ara sefy fokotany ny teny hoe za ro izy mbola andeha ho any antsaha mandeha hamboly aho hoe baka namboly mpoliana eo ka ny any aminay na manarina amizy tonga eny lafa tsy raisinao aza mieritseritsy verina eo ndra iny tsy miverinao tsony iny fantatsy zany ary fantany sefy fokotany tsy maefa sefy fokotany tsy maefa izy avelao alao amin'io nefa zavatra tena mahagaga anay iny Taninarivo izay mazoto mifidy indray no ambany indray ny tahan'olona tafiditra anaty lisy mpifidianana toy zay ny any amin'ny faritra gaga koa ane zahay ka zay indrindra le izy mizahatra tsy miady eo tena mametsa fantanina ane zahay mba misihatsa kely anatin'le politika fa honary ty kilalao ty ny any aminay raha amizao tsy mefa militsy anaty lisy mpifidianana any aminay anara efa mampisy ahy ao Antananarivo ndray eto ane base ny zava-tsetra anao rehefa popularité eto de manaraka anao daholo nefa ny ato Antananarivo ndray raha zao no ambany ndray ny tahany lisy mpifidianana toy zay ny any amin'ny faritra de kakary zay de ahoana zany zao ny situation am'izao fotoana zao mihitsy am'ty resaka lisy mpifidianana ty ahoana no ioarana anyzany hoe sakatsakatra isan-karazana zany satria raha vao tsy ao anaty lisy mpifidianana ny anaran'le olona le olom-pirenena de ny hafa ny anoratra am'izay tiany ao zany rehefa tonga le fotoana
raha manaona ny fanetanana manaona ny fandresen-dahatra indrindrandrindra manarina amin'ny maha-olo-pirenena sy ny sisa Amma- brian ve zao efa tonga efa mba mandray ndraikitra manazava ny sain'ny olona hoe ninoninona mety hoe sakatsakany eo aza manaiky fa tsy maintsy ao anaty lisy fividianana ny anarako ny any aminay na manarina za de tena mahity ho any tenenako an'izany amin'ny maha-olo-pirenena ana miteny aho da ny ilitsy anaty lisy mpifidianana da ny soratsy anaty lisy mpifidianana fa ny any aminay hoa tsy mahefa inona ny tsy mampahefa anazy ny sefokotany a tsy nomeny fandrakana ndraikitsy ny any aminay tsy mikontainy zany be ny tanàna zany par rapport ny sefokotany rehefa sefokotany tsy omenao andraikitsy tsy sanaraka anao nanzara iteny midira anaty lisy mpifidianana tsy mahefa na efa tsatsany ty asarotam-piainana efa mandeha ny akere mbola tsy nomenao andraikitsy koa zay ray amandrena tokisany eo amin'ny fokotany nefa le sefokotany hoe tena tian'le tanàna tia ny fampandroana amin'ny ankapopeny ny sefokotany any aminay misy vonona any sefokotany any aminay ndraiky kosa tena misy mampomeo izy ny tanora amizao tena misy mampome koa nefa any amin'ny sefokotany ny lakile an'le zavatra nefa sasany mampome misy sasany ndray tena ina dikan'le mampome tsy manao ny asany tsy miraraha za ahoana mampome mako mizara roa misy ny tsy manao ny asany misy ndray ny manao ny asany fa ho an'ny tombontsoan'olo tokana fa tsy hoan'ny tombontsoam-bahoaka tsy any tombontsoam-bahoaka lasa ohatrany hoe sary-bakoly izy zany am'izay misy nle sefokotany ao mampome inona ny rarahavanina am'zany amin'ny raraha-pokotany anao ena tsisy rarahavanina zany raha hoe aty am'le hoe lohany ety mihitsy no tsy manao ny tenasa zay le teneniko hoe ny olona any aminay ainany fa vonona ho ay te hanova fa tena misy sakanao am'ty resaka lisy mpifidianana ty sakanao de izy ze teneniko zay ny any aminay hoa be ny tanàna no mijouer le rôle ny be ny tanàna no manolotra le olona hanao recensement eo zany fampetraka le ayahy fa roa manaraka zay ny tena problème tsy nanomezany fitondram-pandrakana andraikitra an'le sefokotany kamo le vahoaka nefa maha-olo-pirenena anay zahay mbola tsy kivy mbola manentana an'le olona foana hatram'izao hoe midira anaty lisy mpifidianana fa nininona zavatra hisy tsy maintsy mandeha le fifidianana zay indrindra matsy ninina zavatra misy ka any aminareo zany a mila atao mafimafy ny fanetanana ny mpanohatra ny tiako madagasikara zay mivoy an'zany hoe mazava-dehibe ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana mila mafimafy zany ny fanetanana any amin'ny faritra atsimo andrefana satria ny zanaky ny atsimo andrefana mihitsy ny tongeto tiako eto tonga eto miara-manonja miteny zany ny zavatra iainany olona any ary zay mantsy mazava-dehibe ny fantarina takanytony hoe tantaraina le izy fa raha misy ny olana tsy maintsy hoarany ny olana iny satria any am 2028 any am 2029 ndray vo isy fifidianana noho zany zany tsy maintsy manao mafy mihitsy am'izay hoe fanetana an'izay ary raha misy ny sefokotany zany mety hoe malaindaina mety tsy miraraha sy ohatran'izany de anjarany ny mahafantatra no mandresy lahatra ny fampiresaka tsy ady akory fa zay le hoe fandresen-dahatra zay a manana an'le teknique d'approche isika fahaizana manantona an'lay olona de zay no tanjona zany resaka lisy mpifidianana io zava-dehibe akoatra ny zay rehetrarehetra zay amin'ny fiainanareo any ry brian maheno zay hoe resaka engin any amin'ny commune aminareo ao a de misy fitabatabana eno any eno aty hoe ahoana no vahoaka indray no saina mandoa an'le carburant sinsisa inona ny tena zavatra am'seo marina ve aloha zany hoe ny vahoaka indray no saina mandoa an'le carburant andefasana an'le engin asa anaovan'inona zany any aminareo namanarina taminao teto a faniteny ary tena niteny ary ataoko hoe misy archive ao tena faniteny aho hoe mitaky ny isia ny fifidianany chef de région za tsy mba miteny gouvernoran'ny faritra zany ka zay indrindra tsy miteny an'zany na gouvernoran'ny faritra zany de za miteny hoe za tsy mba manao appellation gouvernoran'ny faritra zany zavatsy rehefa tsy anaty lalàna de tsy lalam-pandrerana io resaka io fa za mba mitaky ary averiko indray eto hoe mitaky ny isiany fifidianany lehibe ny faritra ary lafa tsy ho tanterahany fandrakana zay zavatry zay eto a de tena mitaky
alay voy gouvernorany faritra tsy mandrefanao fa tsisy hitadiavana anazy za miteny an'zany na za ho ara ho samborona ho gajainy za de miteny hoe tsisy ilana an'io gouvernorany faritra tsy mandrefanao inany mahatonga am Briand iteny zany hoe inany zava-misy sinisia akoatran'le hoe fa tsy araky ny lalam-panorenana aloha am tsy maharaky lalàna mpanorenana azy zany anjaran'ny filoha iny anjarany ao amy assemblée-ny ao amy sénat sy ny HCC hany zavatra itenenako hoe chef de région fidiny vahoaka ny vantany suffrage universel direct miaraka amy conseil régional fantatro zany Nefa zay tsisy. ny fahefan'ny vahoaka zany nalain'ny filoha zay ny dikany zay ny dikany fa anjaran'ny filoha anjaran'ny ao amy HCC no manatanteraka an'izay zahay ne mahafantatsy hoe andriamatao filoha manino ny fahefanay fahefan'ny vahoaka fahefan'ny vahoaka no nalainao de ny désinevanao no gouvernoran'ny faritra tsy mandrefana fahefanay io fa nga gouvernoran'ny atsimo andrefana ihany faritra rehetrarehetra mitendrena Tsy miteny teo zao fa- nisy ny soloana teo zao nisy ny soloana de fahefana variny ihany aminy mba manantena raha zahay hoe andriamatao filoha ny fahefanay rehefa nyraisinao mba tanteraho koa ny hetahetanay inona le taheta ny hetahetanay de esory io gouvernoran'ny faritra tsy mandrefanay zany ny hetahetanay inona ny antony mahatonga ana amy tena an'zany na manarina de tsotra so de Briand ihany sy ny ekipa amy Briand no miteny zany fa ny tena zany ve mifeom-bahoaka na manarina ray anatin'ny zato ny olona hasa hijoro manahaka ataonay zao ny vahoaka nefa mitomany inona mampitomany azy mampitomany azy de tsotra ny ao amin'ny faritra tsy mandrefana raha haraka ny budget zay tenenin'andriamatao filoha hoe omena 1 million d'ariary isan-taona ny gouvernorany faritra tsy mandrefana de gaga raha zahay andriamatao filoha ndray raha mbo miteny hoe tsisy distrika ho adino ametraka fanontaniana ho areto ahoanany ao amy distrika misy anay ahoanany ao amy distrikany Betiokantsimo mitady valina eto amy miara-manondra andriamatao gouverneur na nanao pozipe ao nanao vatofotsy vatofotra inona bureau-na polisy mbola hoara vatofotsy napetrany nefa le zavatra nataony tsy mitsangana zahay ara maka azin mitady azin ary tena fanampiomana hoe ny lalana miala veto ambatsy tongana beroy ane mila fanamboarana alohan'ny cyclone fa cyclone tsy maintsy ho tonga talohan'ny cyclone nareo nefa alohan'ny niteny cyclone zay na ny tenany zany tsy mandeha any aminay ny azin raha tsy vahoaka ndray ny mpehan'ny carburant io de gagara zay aiza le budget nomeny filoha 1 milliard d'ariary aiza ny budget manokana ny faritra de gaga ndray ve zahay vahoaka ndray ny paye carburant io andehana an'izay any de mingeningenina am'izay le vahoaka ny Betioka many le vahoaka manome ohatry anankiray ah ary afaka manao recoupement zany ny mpanao gazety rehetra ary ny olona liam-pivoarana ahoana ny nahatongavany azin ny ala tao atiliara tongany amy commune Toabato ny vahoaka efa nitomany nahatongavany io any iza nandony carburant nakany am'izay toerana zay ny vahoaka ny paye carburant zany ohatriny isa tokantrano sa isa ninona sa saotra nre nietra isan-data amy fanjanahantany re ahoana ny fomba andoavana an'le vola misy proof daholo ve zany hoe irana nandoa zay nandoa an'zao sisa na manarina zavatra fa teneniko zao e zavatra teneniko zany oa fa tsy mitady proof tsonane zany fa ahoana nahatongavan'io azin ny ala tao amy région tonga any amin'ny commune Toabato fa ngany eo amin'ny ataontsika hoe région ihany moa zany fa tsy tenentsika le gouverneur hoe ngany ao amin'ny région tsy manambola inona ny mahatonga an'izay zany raha hoe mba hoe fanadiadinareo tany atoerana hoe ny olona ndray nasaina mandohany io gagara zahay namanarina fandrakana ny teny hoe 1 million d'ariary isan-taona ho izy ny budget omenany faritra de gagara zahay maninona ndray zahay no un milliard 1 milliard d'ariary 1 milliard d'ariary 1 milliard d'ariary azafady 1 milliard d'ariary isan-taona ny budget omenany faritra de gagara zahay ty gouverneur aty ve mamitaka an'andriamatao filoha sa le filoha tena mialatsiny amy tenan'zany mamitaka anay eo araha zahay tena sanganeha mihitsy
budget 1 milliard d'ariary nefa ny agent tonga any aminay mbo zahay vahoaka ndray ny payny carburany ny ao aminay raha tenenin'ny gouverneur homena pavé aiza le pavé mba mitena andre matoa gouverneur na za tsy manao appellation ny gouverneur de mba mitena aiza le pavé nga misy pavé ao aminay ona le bureau police nga misy bureau police ao aminay ona le fampanantenana tsisy tanteraky de raha miteny zany zahay atao manohitsy tsy malaina zahay fa matoa mbola miteny mbo manam-pitiavana matoa zahay miteny mbola manam-pitiavana fa raha tsy nanam-pitiavana zay de nitondra pancarte eo mivavahadin'ny gouverneur na faritra tsy mandefa mialanao fa eto zay de tena miteny kosa ndre matoa filoha esory io ka teo mantsy nisy fanoloana gouverneur nandritra ny conseil des ministres faraparanteo ianareo anisan'ny tsy nisoloana dikan'izay zany fahitany ny any ambony azy dia mety matotsy ny soloana dia mety zany ny asa atao dikan'izay ve zany afa ny fomba fijeriny ria iavoloary afa nefa ny zavatra misy ety tonga ohatr'izay zay zany le izy namanarina ny mahararanayna amy district am betiko ary nareo manana solombavam-bahoaka fa ohatran'izany manana zanaka mifaritra satria nareo vahoaka any betioka tsy moany tsy ho afaka hoe ho any avolo na ho afaka ho arifa efa misy olo tena fa tsy tonga ve zany le etaeta sa ahoana fomba fiasa anao moa zany fa nitenan'zany namanarina hoe mana solombavam-bahoaka zahay na mifaritra zahay aragaga mihitsiny la natao mososon de sasira hangalanany PM ny any avy aminay na faritany tiliara ndray kosa no miaro hoe tsy alaina io de gaga raha zay tsy fantatsy le solombavam-bahoaka reto hoe ny hakerena ihany zahay ihany marary ary io ndray eo zaho de tena mivola hoe efa voasejany zanaky tiliara de fandarany zany no tonga saina fa raha solombavam-bahoaka zany tenenina manaraky discipline de parti tsy afaky hiteny tsy afaky hiteny ankoatsy ny vahoaka fa vahoaka amy teny zany na manarina discipline de parti no arandreo tsy tahaky ny député ny time reo député ny time ndray le mahafinaritra anahy de tena miteny so de eto miara-manonja za ndray tsy miatsara velatsina manarina zany tsy mandoka député ny time fa za de tena mahitaky miteny reo za nanaraka mivantana tamin'ny fandaharany gasikara nisy député ny time tonga tao Todsoandre mampantsy araka ao iny araka fa za nanaraka aniny mivantana fa za ampokany de tena niteny hafa ihany oa miady hevitra amin'olo to varam-pianarany sady tonga saina hafa natao gasikara raha mipejy namoaka an'izany hoe hafa ano izy gasikara ny manao ady hevitra amin'olo manam-pahaizana za tsy manam-pahaizana ary ty ara tonga saina am'izany tsy mandokandoka ny député any ty ma eto fa raha fa misy zavatra ataony timy tsy mety kosa aloha za miteny efa mety de mety rehefa tsy mety rehefa tsy mety tsy mety fa rehefa mety de mety nampianarin'ny président Marc Ravalomanina raha teo zany ka ahoana ary zany ny hotoy an'ity raharaha ty na ny resaka nisy mpifidiana na ny resaka fiainanareo any a Betioky Atsimo sy any amin'ny faritra Atsimo andrefana any raha jerena ane zany Brian tena maizana ny tany aman-danitra fa atsoatsy nefa ho avy le fifidianana ahoana ny toy any ary ao misy fivolagna zay baka aminay any ko baipaitsala ho eotsika mahitaka azy inany tena hevitra zany hevitry zay zavatry zay efa nampianarinao zahay de nampahitanao zavatra de andraranay ny mandinika fa eotsika mahitaka azy eotsika mahitaka azy ary tena eto de tena mialatsina amty zavatsy ty namanarina enkeko aloha atao miara-manondra fomba hitenan'ty zavatsy ty aleoleo kokoa ny Anjirajoely nanalany Ragova tozay nanalany Tinoka Roberto nareo any Atsimo andrefana zao no miteny zany de ozany io fa inona fa inona no antony sy aleoleo kokoa satria Tinoka mba nikombany araka aminy nahatonga azy tamy fitondrana eo fa tsy niaraka aminy nanasitra azy hatramin'ny arrivé fa nalaina zanaka Atsimo andrefana daholo zany resaka toliara daholo zany sisa nalaina antenantenany ka aleoleo kokoa nanalany Ragova izy tozay nanalany Tinoka Roberto zay zany nieritreretrareo fomba fijerinareo azy fomba fijery zany no fomba fijery atiliara ao mba nampisy espoir kelikely any Anjirajoely
na dia manany faiblessiny le olona manana espoir kely izy za anisany nanohitsany tinoka taminao teto misy arsivy any fa aleoleon'ny filoha kosa nanalany gouvernoura tozay nanalany tinoka fa ino moa andreo ao ony tokatranondreo ony fa ny anay kosa de mitaky ary hitakatra amy farany ary tsy holy ary tsy aly eto Antananarivo ao na ho lany vola fa tsy maintsy miady hangalana ny gouvernoura ny faritsa tsy tsy nanao ratsy ahy io ary za mitena anjany ary anisany nanampy ahy misy zavatra nanampina anahy fa ny zavatra tena tsy zakako rehefa tombotsoan'ny vahoaka ozongozonina tsy namanao a ny vahoakany Betioka Atsimo ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ave mba mitaky hoe ataovy ny fifidianana chef de région ialana am'zany rehetrarehetra zany hoe gouverneur e tsy araka lalam-panorenany e sisisinsisa ahoany zay fio zay satria zay ny tokony ho izy mantsy de misy ndray miteny hoe ka efa mandahany-drajoelona rehefa ho tapitrako inona ny fifidianana chef de région ho ataony io ty mako zany fa ny fandokandalana moa zany na manarina efa nipetraka hatramy voalohany ka hatramy farany fa na zahaina amy faritra atsimo andrefana ne tena tomany an'zany ary tsy ana amy faritra atsimo andrefana fa na eto analamanga ara tena tomany an'zany hoe atavy ny fifidianana ny lehibe ny faritsy zay indrindra fa fandrakana tsy hanenkan'io e zao are fahitany Briand azy fahitany ny Betioka Atsimo azy fahitany ny any Atsimo andrefana azy fahitany ny any amy faritra atsimo azy maninona le fitondrana no tsy nanao fifidianana lehibe amin'ny faritra atram'izao fa gouvernoura na sisiny nataony hoe manao andraikitra vonjy maika ny chef de région fa tsy nataony mihitsy hatram'izao le fifidianana lehibe amin'ny faritra signe de faiblesse zany amiko ny azoko malina anazy alao hitan'ny olona alao mba ho fantatry ny olona zany ny fahitanareo an'izay raha amiko manokana zany de mariky ny fahalemena zany hoe ny lalàna dikaina zany mariky ny fahalemena fa raha anao zany nanana puissance raha anao zany tena nijoro mihitsy hoe zalany-mbahoaka mamy-mbahoaka nanara-dalàna anao de nataonao fifidianany lehibe ny faritsy io amatoa io tsy ataonao mariky fahalemena zany amiko raha za manokana mijery mariky fahalemena zany fa raha anao tena hoe lany-mbahoaka hoe mamy-mbahoaka raha fidiny vahoaka mantsy ny lehibe amin'ny faritra voafatitra ihany keo ny vahoaka satria izy no safidy avy any aminy nametraka an'le olona eo fa ity nasain'ny gouvernoura mandoa carburant nareo inareo taonareo ko nga misy lalàna amy fe hoe le zavatra ane na manarina fahalemeny mpitondra fa tsy fahalemeny le vahoaka zany ane tsy tazona anao io rehefa manao an'izao hoe ndao zay hiady manaka ataoko miakatreto zao ndao fa vonina hiady tsy voatazona zany io fa fahalemeny mpitondra satria inona tsy maintsy tenjeko tya am'izay reto vahoaka reto tsy hamatotra ay na tsy hamatotra ny lehibe ny faritsy zay mihitsy le izy zay ny fipetsan'io na manarina eny ary mitoy ihany ny resantsika miaraka amin'ny Briand zay zanaky Betioky Atsimo miandro fifidianana ny olona ao anatin'ny fikarakarany zao tsy maintsy ataony fandresen-dahatra sy ny fanazavana ny sain'ny olona any rehetrarehetra any akoatran'ny zay ry atao ampamaraparanana namana Briand zanaky Betioky Atsimo inona no mba hoe anjara brikinao zany oentinao indrindrandrindra hoan'ny tanora takanao zany manoloana ny ty resaka hoe fisoratana anarana ny anaty lisy mpifidianana ty ninninona zavatra mitranga satria tandremy tsara fa kiondalany ty hoan'ny fiainam-pirenena hoan'ny tanora hoan'ny olo-pirenena hoan'ny vehivavy feton'ny vehivavy rapitso sisa mpamaramaranina zany na manarina ny teny miantso alohan'ny vahoaka ao amy faritra tsy mandrefana ndao hiditra anaty lisy mpifidianana aloha raha izay fa reo manarak'izay de ento miantso ny tanora zay tahakahy amy faritra tsy mandrefana na ininona zavatra misy tsy maintsy isy alohan'ny fifidianana zay indrindra ninninona zavatra misy tsy maintsy misy ny fifidianana ary na zahay kosa tsy hanaingy tsy isian'ny fifidianana fa de tena miangavy
antsika tanora ndao mba ho tonga saina efa fotoanany zao andaotsika hametraky aza mety reberebena am resaka oeraoera sy ny tary zay mako zahay am district ny Betioka tsy mako namanarina tsy raha mahare radio ankoatsiny RNM ary niana aminay saky zoma zany mihaino anio de tsy mahafantatsy fa zahay kosa manarina foana ary manome hevitra ny vahoaka foana zany manoloany zava-jedy eto zany de mba miangavy ny vahoaka any am faritany Tiliara sy faritra Atsimo andrefana ndao hiditra anaty lisy mpifidianana ary ndao mba ho tonga saina amizay hamindra famindra. Misy problema am resaka communication koa zany any am faritra Betioka Atsimo ohatrany any am faritra lavitra rehetrarehetra satria anao teo nyteny hoe tsy maheno afa-tsy RNM anisan'ny olana zao zay satria ny vaovao rehetrarehetra tokony hoeny daholo na avy any am fitondrana io na avy any am mpanohatra io na avaizy io de tokony hoen'ny olona daholo mba mpatanjaka zany lay zavatra hen'ny olona afahany mandinika tsara ny any aminareo zany aloha mbola any ny haolana fa ianao avy nandalo taty amin'ny MBS taty hoe mba noetinao tany reny resaky reny menon'ny olona hoe ay ve mba misy fomba fijery afaka ohatran'ny an'ny fanjakana namanarina de nanahoana fetraky za manokana manana namana ary manam-piaramiasa ho any amitsika miteny zao manaraky reo ary rehefa misy miara-manondra de manaraky reo za zany rehefa événement politique misy eo de mitelecharge de mampijery an'le vahoaka retosireto ny zavatra misy satria tsy ho vitako hitetandreny vahoaka be da be reny fa raha fa misy 1-7-20 maheno an'iny manao tasy doily fa ny any aminay zany zay le tena olana ary reto zany mba miangavy anareo ato amin'ny MBS mba asionareo ny any am district ny Betioka Atsimo voaray zay raha mba azo atao na ny any ampanihy na ny ana Sakara na ny ana Benenjy satria vitsia tahaka anay zao zany afaka manao an'izay zavatsy zay nefa zahay afaka manaraka an'ity zavatsy ty tsy ampy par rapport le vahoaka na olombelo any ambany ravinahitsy ka mba miangavina manarina mba isonareo MBS ny any aminay mba isonareo ankoatsy zave zahay mako zany mianja ny juimina de mandefa ABC izy après de iny mba afahanay manaraka actualité politique fa na Real TV am page nefa mitady vola koa manaraka tonga de am page mivantana fa mba am canal zany le juimina mandefa ny ABC am sivisivo de am 12 atoandro de mba iny zany mba tsatsarina hoe ay zao ndray le zavatra misy any Antananarivo zareo le etaeta mila vaovao zava-misy tena amle vahoaka mihitsy ka tsy afaka miarina ane le vahoaka laha tsy mahafantatsy ya eny ary inona ary ny teny farany oetiny Briand zany amarana ny fandalovanao eto amin'ny miara-manoza MBS radio Madama manoloana an'izay raha mitraka ay farany aloha faraparany resaka tsy fandripahalemana tenenao teto hoe misy tapato misy azao ahoana ny fipetraky ny tsy fandripahalemana misy mitenikeo efa sakafo isan'andro io namanarina le fandripahalemana mako zany zavatsy efa iainany io ary tamy teto zany voalohany efa nitenany zany hoe io mba nitenenako voalohany mahakasika an'ity resaka dina ty io dina io any anao tsy fandrabesany ao amin'ny governoran'ny faritsy any ndraikitra amle andiny dalàna zay Nensy Steven tany amin'ny tribunal de nomologue ny tribunal any ao hanimba zavatsy de tsy nitanterana hatramizao io zavatsy io ihany zany no miteraka tsy fandripahalemana amitsika miteny zao fa io zany efa toyny vary sy laoka io anina atoandro maray sy hariva de efa tsy raha mahataitsy fa ny tena zavatra mba mampalahelo ana reto zany miteny ny any aminay namanarina ary za tena mialatsina vahoaka ao Betioka Atsimo tena azafady namanarina mba hitenan'ity zavatsy tia tena eto zany am fohitenenako an'izany ary tonga de hiampaika any am ministry ny ponina ao am district ny Betioka Atsimo namanarina mbola tsy nisy olona zany nangalatsa balahazo mangalatsy vilany hatram'izay fa zao efa misy tsy nisany zany tao fa amitsika miteny zao ny kabary dina miaingao isan'andro de halatsa balahazo halatsa katsaka halatsa vilany ray zay faharoa manaraky zay am district ny Betioka Atsimo na manarina mbola tsy nisy zaza na ray mandreny nangataka amoron-dalana mbola tsy isan'izany eo amitsika miteny zao misy ao zavatra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona misy am'izao amitsika miteny zao ty zavatra tena hendrana mbola tsy nisy zaza
5 taona 4 taona ny varotena amy distrika ny Betiokatsimo tena mialatsina amy tenan'zany zao nefa misy any kongo mivaro janaka fa ao amy Betiokatsimo mivarotena mbola tsy nisy zany ary zay tena magaga ao ahoana mpiandraikitsy ny ministry ny ponina ao amy faritsy ao amy distrika ny Betiokatsimo ary tsy mampitany na ao Atiliara araka misy bando ohatranazy ao manasy tsy nivady ny varotena rehefa alina ilasa izy mivady no mifanaraka de hoe ndany misy an'izany ao Atiliara vily misy namana ary saroka ny namana Fredamba ny tenan'zany tao Gasikara fa zao ndraiky koa mitenan'zany zavatra tsy nisy tao anatin'ny 10 taona misy anatiny 5 taona gaga ary zahay reo zavatra telo reo zany anisan'ny tena mba mahontsa ao amy distrika ny Betiokatsimo mbola tsisy nanganaka alatsa balahazo sy vilany ao mbola tsy nisy zaza nangataka amoron-dalana egny ary mitombo no mpangataka io mitombo mihitsy de tsy mianatra ny ankizy tsy miditra ampianarana fa laza mangataka efa tsy mitena ny resaka tsy fampianarana ty manko zany ao fa efa ela ny tena ny tetina manarina fa ny fotoama miamandeha de eto ao zany mba miangavy eto ao zany misaotra ny atao miara-manondra mandray nay tsy misalasala atao miara-manondra MBS radio TV fa ro manarak'izay mba miangavy ny vahoaka sy ny tanora amy faritany Tiliara hiditra anaty lisy mpifidianana fa ninina zavatra misy tsy maintsy andeha ny fifidianana de faharoa manaraka an'izay mba miangavy any andro matao filoha enao fa nanala ihany alao hatramin'ny gouvernoura ny faritsy Atsimo andrefana io aleolaonao kokoa ndre matao filoha nanala ny gouvernoura toy zay nanala ny tinoka tsy miaro ny tinoka ary anisan'ny manohitra ny tinoka Roberto zaza tsy afantatsara Atiliara zany mpanohitra ny tinoka Roberto fe zaho ndray aleoleo kokoa ndre matao filoha nanala ny gouvernoura ny faritsy Atsimo andrefana toy zay nanala ny tinoka tampitra ny ana eny ary isoratsika Briand zany zay azanaky Betiokatsimo tonga teto amin'ny miara-manonja teto amin'ny MBS radio Madany nitondra an'izay fanazava-kevitra zay mitondra ny zava-misy any an-tanàna rehetrarehetra any ahafahana mieritreritra tsara amin'ny saina fa tsy hoe de hinana ambolony de hoe anaonao foana de omendalana ry Briand zany no zava-misy sationa ny any Betiokatsimo ary tsika moa eto miteny foana hoe ny zava-misy any amin'ny faritra tsy maintsy resahana satria misy an'izany hoe resaka lisy mpifidianana zany zao any amin'ny resaka sefokotany misy ny sefokotany tsy miraraha misy ny manao pression mivantana na akolaka avy amina rafitra ambony ny fokotany de misy fiatraikany daholo zany rehetrarehetra zany kanefa le anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana no laklean'ny fahafahana manova ny mpitondra rehefa tonga ny fifidianana tsy afaka hoe anova mpitondra ianao na amin'inona na amin'inona fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany raha mbola mitonona hoe firenena demokratika izany fa hoe fifidianana madio fifidianana mangarara fifidianana ekendretra fifidianana tena hoe ao anatin'ny fahalalahana tsara no tadiavin'ny rehetrarehetra izany karaha ny teniny tany Betiokatsimo hoe misy an'izao zay zany de mitaky fandraisana andraikitra hoan'ny izay mahafantatra tsy tokony avela rery eo ny ao a Betiokatsimo tsy tokony avela rery ny any amin'ny faritra Atsimo andrefana fa ilana atao hoe fandaminana amin'ny fomba fandresen-dahatra raha ilaina raha ny tena hoe manao rodo be RMDM raha teo zany tokoa ny anarany hoe rodo be ny mpanohatra mila anaovana rodo be zany ity famporisihana ny olona hiditra ny anatin'ny lisy mpifidianana ity satria lay etaetan'ny olona ao ilay hoe finiavan'ny olona te hiala ny fahatrana ao te hiala ny fahatrana izy fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana de mila mpinatosika zany amin'izay hoe famporisihana ny olona sy ny fandresen-dahatra izay be de be ny resaka tao any ambadika any ohatran'le nentina teto hoe nareo misy miteny zany any hoe nareo ane na hiditra ao anaty lisy mpifidianana na tsy hiditra tena tsy maintsy rajoelona foana ny lany eo ahoana moa no ahafahan'ny sasa miteny izany fifidianana io ko tsy maintsy ahoana fifidianana io dikan'izany fifidianana zany tompoko dia fifananana ho an'ny mipirotsaka
ary ny vahoaka zay mananjo mifidy fa rehefa hoe tsy fifidianana la izy de zavatra afy zany ataovy ohatran'ny any Korea Avaratra tsy maintsy ry Kim Jong-un menakavony no mifandimina zao Kim Jong-un niteraka vavy kely de iny zana vavy tokany indray zany no atao andimby azy eo mody hoe fifidianana fa saritsary mpifidianana fa nga izy ty any Korea Avaratra tsy any Korea Avaratra tsika fa tia Madagasikara firenena republikanina manaja ny demokrasia ka rehefa matahotra ny demokrasia ny tena demokrasia aza mipingapinga manao politika aza mipingapinga misehoseho etseroa rehefa matahotra ny demokrasia inona moa faratapon'ny demokrasia raha amin'ny resaka hoe fiainan'ny firenena anankiray anisan'ny faratapony ny fifidianana suffrage universel any firenekafa moa fifidianana indirect la izy ohatran'ny any Allemagne zao indirect ohatran'ny any Suisse indirect am'ireny firenena fédéral reny ny any États-Unis indirect fa ny eto Madagasikara direct de misy ny matahotra an'izay misy ny matahotra an'ilay tena hoe ivoahan'ny tena safidim-bahoaka marina de izay no mahatonga nyity zavatra rehetrarehetra ty de sakatsakanana daholy any am'izay azo sakanana rehetrarehetra fa na zany na zany tsy afaky ny petrapotsiny amin'ny maolo-pirenena io zao io resaka hoe televizionna io maninona moa ny MBS hatramin'izao no mbola tsy mandeha foana amin'ny alalan'ny bouquet satellita maninona ny MBS misy televizionna hafa ihany ko maninona ny MBS no tsy mbola mandeha amin'ny bouquet satellita na parabole io na Star Times io na Canal Plus io maninona fa maninona ny MBS no atao an'izany nefa misy televizionna tsy miankina mandeha amin'ny bouquet satellita satria nahoana ary maninona no amin'ny alalan'ny bouquet satellita inona no adalana nataon'ny MBS no tsy mandeha amin'ny bouquet satellita izy tamin'iny mantsy de hoe ordonnance no mivoaka avany hoe avy any amin'ny fitsarana de hoe tapahana de lasa le tany am'le any am'le ny tany amin'ny Canal Plus ny tany amin'ny Star Times ny tany amin'ny parabole no nitenen'ny mpanjifa efa hoana ny MBS no tsy mandeha zao ina moa no niteneniny tany tsy avaty aminay fa misy didy avary ka le fototra lay tsy fampandehanana ny antony mahatonga ny MBS tsy mandeha amin'ny bouquet satellita io zany no fanotanen'ny olona fotana mafaty ve sa inona ano ny MBS tsy alefa ao fa ny télé privé hafa mandeha ao de tsotra ny valiny resaka politika io satria ny MBS mitsikera ny régime misy amin'izao fotoana zao de tsy tiana ho lasa tsy tiana ho hitany any amin'ny faritra lavitra andrina toerana lavitra andrina any ny MBS bouquet satellite io mantsy amin'ny mahasatelita azy lao azavaina amintsika zay amin'ny mahasatelita azy zany dia afaka mahita azy any kodaoda rehetrarehetra any araka ny teneniny Briand eo hoe zay ny ozy izy tena voafetra ny vaovao eninay sy arahanay misy chaîne privé vitsivitsy de ny RNM de zay no hitany any be tukatsimy sy ny any rehetrarehetra any fa maniry zay mba hitanay zany ny MBS satria vao nandeha fotsiny ny émission nataony Briand teto de fa nalevantany de fa alina ny olona avelaony olona ahazo ny vaovao isan-karazany avy amin'ny station isan-karazany eto Madagasikara raha resaka hainao manjery no resahana fa resaka akanosana ny tsy famelana ny hafa andefany azy zao matsy ny mahatonga anay hitenen'izay ho avy ny propagandy ho avy ny propagandy ho avy ny fifidianana nahoana no retoretorety any no mandeha amin'ny bouquet satellita fa nahoana ny MBS misy fahitalavitra hafa tsy mba afaka mandeha amin'ny bouquet satellita misy ny argument tenenina hoe satria zao rehefa jerenao le argument zany le hoe antony na tonga ny MBS hoe tsy mandeha amin'ny bouquet satellita dia
tena hitanao hoe resaka politika le zavatra, tsisy resaka hoe teknika, tsisy resaka hoe tena fantikan-dalàna hoe ina hoe nanompa olona, tsy aty aminay mihitsy aloha zany manompanopa olona zany, na hoe miteniteny foana sy ny sisa, tsy aty zany, fa tiano tenenina hoe hoavo amin'ny propagandy, hoavo amin'ny propagandy fifidianana président ny repoblika ny resaka eto, aleo mba hitovy ny rehetrarehetra amin'ny resaka fandefasana an'izay hoe sary sy feo amin'ny alalan'ny hainao manjery izay, fa tsy mety raha hoe Madagasikara miteny hoe tany demokratika, tsy mety raha ohatra ka ny sasany mandeha afaka mandefa, ny sasany tsy afaka mandefa ao anatin'ity raha ity. Raha ohatra indray hoe tsisy fifidianana sy ohatran'izany, mety hoe mbola eo ihany zay, fa amin'ity fifidianana président ny repoblika rehefa mandeha amin'ny bouquet satellite daholy dia alao andeha daholy, apetraka amin'ny fepetra hoe zao, rehefa tsy afaka mandeha amin'ny bouquet satellite dia aza misy alefa zay le izy, aza misy alefa, fa maninona ny hafa mandeha amin'ny bouquet satellite, maninona ny hafa ny tsy mandeha, nefa taona-pifidianana le izy. Zay zany mba mila mazava tsara, alao hitovy zo, io koa ne ilaina ny fitovian-jo eo amin'ny resaka tontolon'ny hainao manjery, tsy vao zay zao akory vao nanao an'ity resaka hoe radio sy televizion ity, fa sady mandinika tsara ny atao hoe ny etika sy ny déontologie sy ny rehetrarehetra, tsy aty amin'ny MBS sy aty amin'ny radio Mada aty mihitsy de hoe anaonao foana nao ohatran'izany, fa le izy de tsotra fotsiny hoe hoavy ny fifidianana président repoblika, hoavy ny propagandy, resaka bouquet satellite, rehefa samy afaka mandeha de rehefa mafehy mifepetra de alao andeha, fa rehefa hoe zay de tsy tokony isy zany ny atao hoe fitongolanana ao anatin'le izy, sa ve le izy resaka hoe tahotra sa ina, nga eto misy mampitahotra, fifandresen-dahatra no atao, ary ny fanontaniana de hoe iza mahay mandresy lahatra ny vahoaka, iza mahay mandresy lahatra ny vahoaka, iza mahay miresaka amin'ny vahoaka malagasy, iza mahay maka ny fony ny vahoaka malagasy, ny vahoaka malagasy am'izao hoe raha hoe tianao naka amin'ny fony ve de hoe anaovana spectacle, hoe izarana an'zao resaka hoe zesika sy ny sisa, le zesika tonga any amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny tantsara mbola lasa mahabe resaka indray hoe mizarana zesika hony, nefa tsy misy zavatra tsy mandeha ao, misy zavatra mampitaraina an'le olona ao, ka izy ity tsy vitan'izany tsy vitan'izay le fiainam-pirenena, ka eo zany tsy maintsy mila mandray andraikitra daholo ny ratsa mangaika isan-karazany rehefa mahatsapa an'izany hoe fitiavatany razan'izany ho an'ny eto Madagasikara. Aizany fitiavatany razana zao hoe andro vehivavy rapitso valy marsy io moa zany efa tenenina foana, valy marsa de manaonao etsiketsy, manaonao etsikero, fa mba manahoana ny fiainan'ny vehivavy malagasy nandritra ny 5 taona, ne voatra sa nepotika, raha ny vehivavy malagasy tompoko de nepotika amin'ny fiainany, nepotika amin'ny fiainany vehivavy malagasy, ary tena hoe mizaka ny tseran'ny aina amin'ny akapobeny io remim-pianakaviana io, na tsy mbola remim-pianakaviana raha fa tena mizaka ny tseran'ny aina mihitsy amin'ny lafiny maro mihitsy zany, nefa eto amintsika hoe tena atao vaintondra raha mihitsy amin'ny fikarakarana ny vehivavy, resaka blablamy be dehibe eto, fa rehefa tena jerenao ny fiainan'ny vehivavy malagasy de tena mampalahelo, izy ity ne tsy vitany hoe zay efa tena miezaka mihitsy fa efa ampitomboana ny isan'ny ministra vehivavy ao anaty gouvernemanta, ampitomboana ny vehivavy mandray andraikitra any amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra any, endrika ivelany zany, fa ny tena fiainan'ny vehivavy malagasy tsy azo lanjaina am'zany, hoe efa be dehibe ny vehivavy mandray andraikitra, fa le vehivavy izay amin'ny tantana tokantrano sanandro mba manahoana
ny farim-piainana sinsiasinsisa raha vao mandeha mivoaka ny trano ny vehivavy andeha hitsena fotsiny de efa misavoritaka ny zanakatodohany satria le vola voafetra ray alina ny any am-paosiny io tsy maintsy tsinjaraina fa be deabe ny reny mpianakaviana niakatra teto amin'ny miara-manonjay mibesy raha teo madady teto fa aza atao fitaovana politika le resaka firesahana momba ny vehivavy fa raha ny tena hoe valy mars zany ene nisy ny etoany io e nisy ny androany io resaka tolona io ny tsy fanekena ny tsindry azolena amin'ny lafiny maro izay mianjady amin'ny vehivavy tam'zany de hoe valy marsa de hoe andro eran-tano any vehivavy any zo ny vehivavy sinsiasinsisa fa raha tena mankalaza an'zany ianao raha tena hoe mame asiny sy voninahitra ny vehivavy dia any am'le fiainany mihitsy no karakarao fa aza atao fitaovana politika setina isehosehoana anaovanaovana an'zao rehetrarehetra hoavinay zao rahapizy de hoavinay de milahatra kely etsy de mivorivory kely etsy de mandindy kely etsy de saosao fa nga io vita an'zany tapitra ny rapitsolary valymaritra de tonga nlaka misy de miverina amin'ny départ zéro ndray ka io zany de zao politika mpanjakana amin'ny akapobeny mihitsy no entina mpandrosoana zany amin'ny resaka mahaolona na ankizy io na vehivavy io na ray mpianakaviana io na ny zokyolona io zao ny zokyolona amin'ny resaka retrety nananana daholy mitaraina daholy le vola tsy miofa fa le lanjam-bola miena dika zay mesahirana efa isaky ny telo volana voambo mandray de ino no tsinjaraina karazany eo ino no atao zay mampety azy eo taratra ny fahasarana daholy zany ary inona lay fahasarana na tsy fahaizana mitatana lay firenena misy solution nefa zany ny solution na vahaolana de amin'ny alalan'ny fifidianana tsy maintsy zay no afahana manova zay moa hoe tsy teny taremarika hoe raha mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao no mbola milatsaka eo firisan-jato no azony raha ohatra ka tena hoe mandeha mahitsy tsy misy teritery tena mazavatsara ny fifidianana betsaka no miteniteny taremarika any fa zay tsy hiteny fa apetraka y fotsiny hoe mahafantatra ny tokony ataony ny vahoaka malagasy mahafantatra ny tokony ataony ny vahoaka malagasy io vahoaka malagasy io rehefa ho avy ny fifidianana ho avy eo zany na roviana tsy olona mampakatra ny vidim-bariny no apetrany eo tsy olona mijery fotsiny ny tsy fandripahalemana faobe no apetrany eo tsy olona izay tsy mahita vahaolana amin'ny fiainany sandam-bola malagasy no apetrany eo tsy olona miady etrano ao anaty fitondrana no apetrany eo tsy olona manao zavatra tsy misy fetraikany any amin'ny vahoaka no apetrany eo tsy olona nde maimaika hanototra tamin'barin'olona ery nde ho apetrany eo tsy olona manao fotodrafitrasa heritaona de mitritra ny rindrina no apetrany eo tsy olona zay mampandoha vola ny vahoaka malagasy any amin'ny hopitaly mpanjakana no apetrany eo tsy olona izay tsy mahafantatra ny maizy azy malagasy sy ny kolotsaina malagasy no apetrany eo tsy olona izay tsy miaro ny fananany malagasy no apetrany eo zay ma tsy moramora azontsika zany ny tsika mantsy raha vao ty am'le resaka négation aty dia azontsika mora azontsika le tiana resahana zany fa ny olona apetraky ny malagasy eo amin'ny fifidianana manaraka eo de voalohany indrindra aloha olona matahotra an'Andriamanitra zany ny resaka mandeha any fa raha mipetraka zay dia mandeha zoli daholo ny zavatra rehetrarehetra fa raha vao olona tsy matahotra an'Andriamanitra no hoe mahazo an'le toerana zany hoe tsy miraharaha fivavahana sy ohatran'izay de tsy misy zavatra tenainy eo zay zany le hoe profil raha miainga amin'izao fahorim-bahoaka sy azo fijaliana lanjainy gasy zao zay ny tiana tenenina zay no natonga ny Briand va ny Beduka tsy miteny teo hoe efa mandinika sy misaina ny vahoaka malagasy am'izao 3 zao fa tsy oatra ny taloha intsony efa mandinika sy misaina izy manoloana ny zavatra iainany ary zao rehefa tonga io loza voajanahary io
rehefa tsy misy hohanina ntsony ao anaty vilany fa efa namidy hatramin'le vilany araka ny tenin'ny pastera teny antsonjombe dia miverina ho azy io sain'ny olona io a raha ohatra ka mbola variana tamin'ny hoe rendrarendry sy hoe tsy mivaky loha loatra fa rehefa ny ao atokantrano no tsy hitantsony zay a ho raisina de eo izy fa tonga saina eo izy fa tonga saina ary mandinika tsara am'izay ary tsy ho voarebireby intsony hoe anaovana spektakla kely ery de zao re ny tena mampalahelo am'le raharaha e le olona sahirana ihany isanandro no hoentina hijery spektakla ery ananina ery de asaina mandindy eo de asaina mandihy vody eo izy ny sasany de ohatran'ireny vodingany reny nefa le fahatrana manaikitra ihany le olona sahirana ihany no asaina mandindy eo de fandizana miserana fotsiny fandizana miserana fa le fahantrana ao ihany ny ankizy tsy mianatra ny ankizy tsy mihinan-kanina dia zany no fipetraky le raraka hoe ho avy mivaly marsy feta ny vehivavy sisinsisa raha tena tianao ny vehivavy eny nikarakarainao nandritran'izay firitaona zay e fa tsy hoe exploitena indray le valy marsy hoe entina hosehosehoana ery hoe ampiakarana ny koty le koty zany efa ambany de ambany de hiararoty indray aloha ivary marsy io isehosehoany etsy ameo asany vehivavy tokony hiasa arovony zony arovy tena arovy araka ny tokony ho izy ameo a zay zavatra tadiavina izy ahafahana miaina satria na my firenena avy amin'ny teny hoe reny zay io zavatra io fa tsy anaovana exploitation indray exploitation politique indray no ararotina efa tsy navita ianao hatram'izay ka ahoana moa no inona fa ao anatin'ny fito volana de iova Madagasikara ahoana ny inonana ao anatin'ny fito volana de ho vaova ny resaka tsy fandripahalemana manerana amin'ny Madagasikara tsy fandripahalemana maro lafy sarotra ny inona an'izany tsy hoe sarotra fa tsy mino an'izany zay amin'ny mahavahoaka malagasy ahoana no inona ao anatin'ny fito volana valo volana no iva ny olana zay mahazo ny tantsaha ny lalana tsy vita ny fanananao atrano misy mangalatra sinsisa ainan'ny any an-tsaha ny aty andrenivohitra manaona zao ny tsenan'ny asa rehefa mirava ho a reo mpianatra ireo mpianatra ny CG mpianatra ny lycée mpianatra ny tsy miankina rehefa amin'ny etoandro iny mpianatra zany mivoaka zany ny eto Tananarivo fotsiny a mivoaka ny avy any Peflo mivoaka ny avy any Faravohatra mivoaka ny avy any Andohalo mivoaka ny avy ao Analakely ao Rabearivelo mivoaka lycée Mpanjakana zany resahana zany mivoaka ny mpianatra amin'ny tsy miankina fanontaniana mipetraka de hoe hoaiza daholo reo ankizy reo hoaiza de zao ny resaka ny atokantrano any hoe mianatra aloha ataovy aloha zy azahoana BPC azon'le ankizy le BPC de anao inona zany ataovy aloha zay azahoana baka ohatra ny zanaky ny olona rehetra fa nga mibaka ny tanjona tsy tanjona mihitsy mibaka azo indray le baka mila manohy fianarana de zay mba hoe manana nentimana moa de lasa mba mandeha zany mba hoe any amin'ny université tsy miankina fa otrinona koa ny écolage any de any amin'ny université Mpanjakana ny sasany fa hoe anao inona rehefa avy eo tiana tenena zany hoe ahoana ny tsenan'ny asa mandeha any anatin'ny fampanantenana sy ny projet isan-karazany any sy any amin'ny hoe projet de société sy ny sisasisa any drafim-piarahamonina sy ny rehetrarehetra any hoe anao anao zao vely rano zao zao zay zany eo hoe ny somera zao be deaibe ary ny informel de maniry ohatry ny anana ozy ny fitenenana amin'ny resaka asa ny formel vitsy fa ny informel maniry ohatry ny anana de informel nefa mandohetra sy ny sisa de tsy mety le izy nisy ranga zay ny teny hoe ka ny problema ne le olona tsy mandohetraka inona raha ny fotodrafitra asa atao eo azafady aloha mifameno reo inona ny etra alohany eo rehefa tsy manana azy izy rehefa tsy misy ny fidiram-bola ary ny olona ihany koa mahita hoe reny vola reny ve tena mandeha am'izay tena alehany ohatra fotsiny zao miresaka carburant io lasanty sy ny gazoal io misy vola alaina ane amin'io tena nininy itenenana azy any zay terme teknika any fa misy apahany alaina amin'io hoentina hoe anaovana ny fikojakojana ny lalana fantatra ny rehetrarehetra zany aiza zay lalana voakojakoja eo
de hiteny vena hoe tsy mandohetra ny olona de tsy vita ny lalana fa firy ny makagazo alina sy lasantsy am'ireny station reny sanandro avoa isan'andro ara ny vola alaina amin'ny ray isaky ny ray litatra ary ohatriny ny isan'andro fa ka zany fantatrao fa ny lalana potika ary ny akamaroan'ny arabe eto amintsika na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra tsy mataty orana asa koa ny teknika anaovana an'izany ahoana koa zany fa voavy ny orana de efa misy goka voavy ny orana de iny mitatra tena na hoe le lalana tsara tare tam'le voavoalohany iny ara de zao efa simba le lalana zany fa jereo le tsy akaiky am' Saint Michel zay namboarin'ny Allemand tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ny Allemand no nanao an'io fa tsisy goka zany io nakeny ary iny am' tambohan'ny Saint Michel iny aty le makany Anosy iny betsaka zao mahenao any anaty fiara mahenao MBE zany de mihenao zany fa marina zany ko nahoana no afaka atao an'izany le lalana eto fa ahoana no betsaka ny lalana zany no tsy araky ny tokony izy fa mora simba de zany fitantanana tsy manjary rehetrarehetra zany no tsy maintsy andraisana fepetra omena sanction izay tsy navita sanction amin'ny endrika inona sanction amin'ny resaka fifidianana fa ataovy aloha zay mba hahatonga anao afaka mifidy fa tsy adala koa reo vahoaka malagasy io tena mamenatra ane le fandrenesana an'le fitenenana hoe Madagasikara zany tsy hatratra ny Rwanda tsy afaka 70 taona 70 ans ore olona fa ahoana ny Madagasikara no atao an'izany teneniny oloatra an'izany sika satria tsy alehany ny zavatra misy eto Madagasikara zay tenenina rehetrarehetra tsy alehany daholy ratsy daholy ratsy so ihany fa mba misy an'ireny tanora reny mba manandratra ny voninahim-pirenena amin'ireny fifaninany raisam-pireneny reny mariny fa raha hoe tena hoe fiainana ankapobeny tena fizan'ny Rwanda de Rwanda ve de aresy antsika lavitra be nefa firenena avy ny ady atrano mifanentsika tamin'ny famaky sy ny antso be de i Rwanda indray no aresy antsika afaka 70 taona ho voatratra ny Rwanda zany ve de mba mety nefa azo atao tsara ny tena hoe mahatratra ny tanjona sy ny hoe tena hoe mivoatra inona zavatra tsy misy eto zao mantsy ny tsara mo amafisana kely hoe matoane ny vahiny tonga eto mato ny ohatra hoe rahaitsika ankarana misy moa ny karana efa ela be ny teto nanana razambe teto efa ela be efa manjato taonany de misy ny voatonga de tonga ny sinoa de tonga ny Europeanina hoe ampiasa vola eto Madagasikara zany de ny sasany hoe tena tsy ampy anay mihitsy le izy fa zay raha ngamy eo zoam-pirenena malagasy io moa zany le wawawa be mba hafana tena de akoatran'ny karana akoatran'ny sinoa akoatran'ny Europeanina raha eto Antananarivo efa tonga koa zao ny Afrikanina aninona ty reny olony reny aninona ty ny atongavany aty Madagasikara tsy hoe ndeha hanampy anao malagasy tsy hoe ndeha hitsetsetra anao eto fa fandraharana ny azy ny atao hoe fandraharana tompoko de mitady tombony hitady vola zany no alehan'ny vahiny aty Madagasikara hitady vola zany hoe afana mitady vola zany ny zava-misy eto Madagasikara ho an'ireny vahiny ireny afana mitady vola fa maninona le malagasy 20 tapitrisa no tsy afaka mitady vola eto amin'ny taniny de eo tsika am'teny ka le lalàna ohatran'izao ka tena tsy afaka maninona le gasy zay tompo tanindrazana no somera no tsy afaka manao asa-piariana araka ny tokony izy fa maninona ny vahiny zay mitondra vola tsy de betsaka akory tonga eto Madagasikara heritaona roa taona tonga de efa miova amin'ny fiainany fa maninona ny gasy no rehefa sahirana de mitsindroka zordira miaraka amin'ny alika ny afarany mitsindroka zordira miaraka amin'ny alika ny afarany nefa ny vahiny tonga eto mahita hevitra amin'ny fivoaram-piainany matoa tompoko reny vahiny reny miala tany amin'ny tanindrazany
tany am'izay nisy azy tany tonga eto Madagasikara de sahirana izy. Tery be ny tsena ny asa any, tery be ny sehampiariana any am'zareo. Sonoa zany anie reo olona efa amina miliary, efa amin'ny miliary zany. Enjana be ny sehatra asa any Chine, zay efa tany, tsy hoe mizesta akory. Fa masonay efa nahita tany any Chine, indroa tany am'zany Chine zany, fa tery be ny tsena an'asa any. Ary any ianao raha vao tsy manana asa mazava tsara, tsisy miraharaha, tsy mihinana ianao fa de mikofokofoka. Ary ny Sinoa tena miasa ny Sinoa, ary manam-paharetana izy. Kapitalista tena total mihitsy ny aza ny tontolo ara-toekarenana fa fitantanana ary ambony ary communista tena mbola ao iringiriny. Fa ainy mampifandrindra an'zany, de variana ny rehetrarehetra hoe ahoana ka anjaranao zany no metsiketsika fa tsy iandreny ity na iandreny ity. Io zany zao ny fifidianana ho avy, de anjaranao zany no mandray andraikitra amin'ny alalan'izay fifidianana izay. Iny ary na manafanira zafy manantany zay aloha zany no afaka nambara avy nandray amin'ny briantsika avy any Betioka atsimo be deabe zahatra ny teneniny teo dia anjarantsika no misaitsaina efa tonga ianao andahoatra tsisy. Iny ary sady miaraba ny Rina no misaotra ihany koa, misaotra ny Brian no miaraba azy, miaraba ny Yonja ngamby izay ny ao ambadika eo sy faly namana rehetra ny ambony any raha Jean-Claude sy ry Radany zay miara-miasa amintsika de namana amin'ny radio Mada. Misy any zahatra andresahany Rina teo fa na izany ary mbola handray vehivavy ty mavany avaradrano sika satria hanao fanentanana izy ireo. Raha pitsy moa zany ny etsika valomaritra de efa io mana mifambolekazo ny vehivavy ty Tsimondrano ary ny vehivavy ty Manalamanga oetsy amin'ny Macrobiorizika. Ny avaradrano moa zany ilahatra sabosina menamaka ny Akadikely de ny Akadikely indray ho an'ny Alasora, ary ho an'ny vehivavy ty Anteroka de ho an'ny amin'ny Leoazilan any Ambohibao no hanatanterahany izy ireo ny fionana satria hianatra hanao resaka mofomamy gâteau anatin'ny tontolon'ny patisserie ianareo zany de efa fantatrareo ny fotoana am'zany. Ny ASPR de iainga avetsy Ambohimanarina indray zareo no ifamotona eo aloha zany fantatra fa zay mety ho fandaminan'izy ireo ny toyany zany de mbola ho hitatsika miandalana eo ihany satria anatin'ny fankalazana ny andro aisam-pinena ho an'izony vehivavy. Fa omaly de naplaza amitsika ny amin'ny hoe ao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo dia hanao hetsika lehibe mihitsy amin'ity faran'ny herinandro ty ka efa noman'ny faly eo le izy de tonga de ho alefatsika ho vakitsika zany satria efa nanomakomana ny fionana am'ireo commune 420 ao amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ny distim zany ao an'izany distrika zany ka amin'ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana marsa ho avy izao no anatanterahana azy zay amban'ny fehiny Filomary Caravalomanina mazava ho azy mpanorona any Antokotiko Madagasikara de ao anatin'izany ny fiarabana tratry ny taona fa fanentanana vahoaka ny distrika n'Ambohidratrimo zany ao anatin'izay fidirina anatin'ny lisy-pifidianana zay de eny Mandriambero no anatanterahana azy. Samy mahita daholo tsika rehefa hoe Mandriambero de ASK Mélodie zay lay toerana zay fanaovana hetsika ara-kolotsaina zay nalaza be teto Antananarivo sy manodidina de ao amin'ny ASK Mélodie no anaovana an'izay fiaonandehibe zay manomboka amin'ny 12 ora tolakandro ary efa manao ny fandaminana zany commune 420 ao anatin'ny distrika n'Ambohidratrimo zay handray ny fanentanana, handray ihany koa zay fifampiarabana zay efa nisy moa fifampiarabana zay anitety commune fa ity zany de intercommunal izy ity de ho an'ny distrika n'Ambohidratrimo anaovako fanentanana ho antsika rehetra zany amin'ny lahady fa 12 martsa lahady tokoa fa 12 volana martsa zany manomboka amin'ny 12 ora tolakandro izay atsika lehibe izay zany de tongava maro tsika rehetra zay mare ao anatin'izany distrika n'Ambohidratrimo izany. Zay ny amin'iny fa maro ny zavatra ho resahantsika eto amin'ity androany ity fa aloaloha mba hiresaka kely ny zava-misy any ampitan-dranomasina satria raha ny vaovao voaray zany fantatra any Frantsa any dia izy tena fitokonana goava be mihitsy
any frantsany zany izy io moa zany a de efa nitoy tam'ilay tsy fanekena am'ilay fandefasana isotro ronono 420 taona teo aloha io zany 220 taona io ndray arakaraka ny resaka plan de carrière io zany hoe misy alefa 10 taona misy alefa 220 taona zany fa nisy fanoerana satria misy an'le lalàna efa nazavainy Elisabeth Borne izy iny a premier ministre frantsay zany ny amin'ny hoe zao ty lalàna ty ary efa miboycotté ndreo asolomam-bahoaka indrindrandrindra ry Marine ry Mélenchon teo anivon'ny Assemblée nationale frantsay lay lalàna zany ahafahana mandeha misotro ronono 420 taona tany Frantsa tany fa tsy mbola mahafaly ny vahoaka frantsay le satria miakatra ihany koa ny fiainana eo aloha zany de etovizana kely ihany am'le hoe misondro bidim-piainana fa tsy midiky zany akory fa fahampitena ara-piainana sy fahantrana ara-piainana mihoatra ny zava-misy ety Madagasikara sao de ho exploiten'ny sasany ray zay zavatra resahantsika zay fa ny azy dia taratry ny fisondro bidim-piainana am'le resaka adiny Ukraine sy Russie tsisy idiran'le Covid zany satria niana foana ny anazy a ny lamina fiainany tany zany fa vokatry le ady a de misy zavatra be da be tokony andeha ny ekonomia tao aminay firenena Europeana dia bloqué le izy dia misy lafinjavatra ara-tsosialy voakasika zany vokatr'izay dia mitaky ny resaka fandrotan-karama sy ny sisa zany satria tadiavin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fisondrotan-karama ohatra ny eto amintsika zao de hoe raha io ary ny sondro bidim-piainana eto Madagasikara ahoana no ahafahantsika temporiser na ahafahantsika ihany koa zany manalefaka an'lay resaka inflation na resaka ihany koa zany taux de pauvreté eto Madagasikara de ny azo atao indrindraindrindra zany de hoe ahoana no ahafahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina mampiakatra ny karama satria raha miakatra ny sondro bidim-piainana de tokony hiakatra ihany koa zany pouvoir d'achat fa ny pouvoir d'achat eto Madagasikara ambany de ambany satria amitsika am'teny zao zany dia ny 420 isanjato ny vahoaka malagasy de ao anatin'le tany tsy fanananasa avokoa mafy be zany dikan'izay zany ny 420 isanjato zany mamelona ny 420 isanjato eto Madagasikara mba azotsika atsaina ve zany tranga misy eto Madagasikara zany mba azotsika atsaina ve ary naiza ale de asaiky ianao mahita tanora miainoaino fotsiny eny amin'ny tambro eny amin'ny valapary eny amin'ny sisina arabe manao an'le ludo manao course vitsika manao kidikely manao rami manao beloty manao domy zany no hitanao naiza mifokarongony ary ny tany fampiasam-bola ho an'ny sehatra tsy miankina de tena niena koa ho an'ny eto Madagasikara raha afaka alefa mifaly vetivetika le tany fampiasam-bola faly hovakiako vetivety satria mahaliana be izy ty mbola iresaka tontolo ara-toe-karena amin'ny resaka an'izy ty tsika ary ho antanitsika ny solomam-bahoaka ny Madagasikara Totosoa Andriamampandry zay pahay toe-karena ny amin'ny hoe ahoana tokoa ity satria nisy faneho-kevitra nambarany teo anivon'ny Zema zany tamin'izany fotoanandro zany na ny groupen'ireo entreprise eto Madagasikara de miresaka izy ny tany fampiasam-bola de tsisy mampiasa vola ny tany tsy fanananasa efa hitatsika io ny taux de pauvreté efa iainantsika ny PIB par habitant tsika efa fatatsika efa midina ambany de ambany de ity le izy sehatra tsy miankina ozy izy ny totongana ny fampiasam-bola tato anatin'ny 5 taona gravina zany ny totongana ny fampiasam-bola dikazay tsy zavatra afaka miodina zany eto Madagasikara miaina fotsiny am'izao sisa le vahoaka malagasy de mahagaga hoe ahoana mampiaina le vahoaka malagasy fa mahita ihany tsika zany hoe efa mafy be le endriky le fahantrana sy lay fijaliana de betsaka ny mamono tena betsaka ny lasadala betsaka ny varojanaka betsaka ny manary zanaka ary betsaka ihany koa ny mamono olona misoloky sy manao zavatra heverina fa efa mihoatra ny zololomelona eny amin'ny fiaramonina rehetrarehetra any zany de raha hovakitsika le izy ataotsika hoe eo amin'ilay lahateny ambony iny ihany angamba ny vakitsika anatin'ity faneho-kevitra ty fa tonga saina tony lafin-javatra ny amin'ny hoe tato anatin'ny 5 taona de ny eny hatrany ny fampiasam-bola andreo sehatra tsy miankina
raha ny fanazavan'izay manany groupement des entreprises de Madagascar lasa 800 monja izany raha toka 440 isanjato ny PIB ny fampiasam-bola nataony tsy miankina tany aloha. Ity zany mila vérifientsika hoe firifiry ny objectif amin'ny fitondram-panjakana 2023 de toizantsika le izy de adantsika rehefa aveo hoe ny fanjakana kosa nefa de manantena ny fiakara ny fampiasam-bola amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ity taona ity. Zay le vao nyteneniko teo mila vérifientsika tsara le izy. Ny fampiasam-bola amin'ny sehatra miankina dia tokony ahatratra 12,2% ny PIB ary 13,1% ny PIB kosa ho an'ny tsy miankina. Manoloana ny fifidianana ho avy sy ny tetikasa maro izany mbola tsy manompoka toy ny saofika dia manany zem. Saofika zany le resaka angovo io. Vonina ny tsy miankina ny ampiasa vola fa mila ny fahavonona ny fanjakana izany hoy Tery Rajaona zay filohan'ny zem. Eny aloha tonga de toizantsika satria phrase kely tsotsotro ty hoe mba ahafahana mamadika ny rasa ary ampitombo fampiasam-bola ny tsy miankina dia mila mametraka toedra rasy fepetra ahafahana mampiasa vola ny fanjakana. Izay no andraikitry ny fanjakana zany. Miezaka mistabiliser, miezaka migarantir n'ilay investissement sy ny investisseur ampiasa vola eto Madagasikara. Ka raha ohatra ka tsy mandray an'ilay andraikiny tsara le fanjakana amin'le rôle ny amin'ny hoe ahoana ny ahafahana mametraka an'le climat d'apaisement amin'ny lafiny ara-toekarena, ara-sosialy, ara-politika dia zao zavatra iainantsika zao ny zava-misy eto Madagasikara. 80% hoy ihany taux de chômage. 80% ary efa record araky ny nambarany mpanao gazety eo amin'ny sehatry resam-pirenena ny taux de pauvreté eto Madagasikara. Ary ny nambarany Banque mondiale de zao ao anatin'ny roa taona hiakatra 99% io taux de pauvreté. Zany hoe ny olona rehetra hitanao eto Madagasikara de mahantra avokoa sauf ny 1% le vahoaka malagasy. De io reto olona zay miaraka amin'ny fitondram-panjakana reto zany. Ao anatin'ny roa taona raha tsy mitandrina tsika amin'ny tontolo ara-toekarena. Ny PIB tsika efa menjera raha 533 io izy. Mety efa latsak'izay izy. Ho hitantsika eo ny 2022-2023. Fa ny tenenako an'izany manko dia ahafahany rehetra mila mampiasa saina amin'izao fotoana izao satria ny zava-misy an'ny Frantsa zay grève be andeha satria an'ny Frantsa zany ny RER zay mandeha aty amin'ny Île-de-France, ny métro, ny TGV, reo transport en commun rehetrarehetra zany de bloqué amin'ty androany ty. Satria ao anatin'ilay tetika de zao ny apikatsy ara-toekarena ka hahatonga saina amin'ny afatra ny fitondram-panjakana frantsay. Zay ny tetika lay fitokonana ngeza be any Frantsa andeha amin'ty androany ity. Sady hisakana amin'ilay resaka retraite andeha 420 taona avereny le soratra faly azafady indrindra no sady hamelanja ny tontolo fanabeazana sy ny angovo any Frantsa. De io mihitsy ny anazy nitondrany azy mettre la France à l'arrêt. Tena mikatso zany Frantsa androany. Zay ny tena ngeza be. C'est l'objectif aussi de la grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi amin'ty androany ity. Tsisy fanonganam-panjakana zany fa mampiasa liberté d'expression ny olona, mampiasa liberté de réunion ny olona, de circuler ihany koa. Ao anatin'ny droit fondamentaux zany rehetrarehetra zany. Ho an'ny tsiraray isam-batan'olona zany rehetrarehetra zany. Ka eto tsisy mihitsy ny amin'ny hoe matahotra ny fitondram-panjakana de ndeha ho sambonina mitarika syndical satria hitantsika an'izao zany. Ny transporteur ozy izy amin'ny alalan'ny transport zany s'annonce très perturbé satria ohatra zany ny France dia mety any amin'ny 8/10 ny volona ao ataony. Ary ny mampiasa ny transport en commun rehetrarehetra any frantsana raha reo ny tsy miasa de bloqué daholo ny asa zay mihodina any Frantsa satria tsy afaka mandeha amin'le transport iombonana zany ny mpiasa frantsay. Tena miasa ny métro, miasa ny TGV satria efa fantatra hoe aiza daholo ny toerana isan'ireny akoatra ny any amin'ny banlieue, any amin'ny département samihafa, any amin'ny arrondissement raika hatramin'ny 20e any Frantsa, any Paris plutôt. Aiza ny RER miasa
satria reny koa tena miasa any amina sehatra marobe. Misy transport mampitoy amin'ny province samihafa de reny zany a tsy asa ny mpiasa am'ireny, ary efa nanao fandamina de perturbe ny resaka transport. Ny resaka fampianarana 60% andreo eny anivon'ny primaire de hiditra anatin'izay fitokonan'izay, satria mahatsapy izy ireo fa danger indrindrandrindra le ao arina. Iasa mafy nefa tsy anana fitsarana mihitsiny, 4 na 5 taona vao atsahatra ny fanjakana ny Frantsa, de mahatsiaro izy ireo hoe ohatrany tsy mety zany, mba ilaina le plaisir amin'ny fiainana rehefa avy ny servir an'le nation, nanampy le fitondram-panjakana, nampiakatra ny toekaren'ilay firenena frantsay, nanao zay napetipety amin'ny fotodrafitrasa rehetra, satria ny vola ahodiny reny mpiasa reny ny manodina ny tontolo ara-toekarena any Frantsa mba hitatanana an'le raha-pirenena any Frantsa ara ekonomika sy ara-tsosialy. Ka rehefa tonga fotoana tokony hisotrona ronono de mba misotro ronono an'izay de reny hitatsika le mandeha amina paquebot samy hafa reny, le mitety an'izao tontolo zao amin'ny Méditerranée sy ny rehetrarehetra. Reny hitatsika reny lay manao tourisme mitety an'izao tontolo zao, de misy tonga ty amitsika. Satria rehefa mba misotro ronono de mba manino moa zany mizohira am'le avantage am'lay fahafahana misotro ronono, dia mba mampiasa kely an'lay lela vola samy hafa zay raisina sisitrahana, de mba manararaotra zany manao vakansa mizahatany. Zay nge fiainana mahafinaritra eto ambony tany, atao zay mahafinaritra eto ambony tany, fa tsy tonga etsika hijaly fadiranovana inona fatina. Zany zavatra iainantsika eto Madagasikara, fijaliana tsy roa aman-tany ny atongavantsika eto amin'ity tany ity. Ny ain'olona zany de hoe miasa métro boulot dodo, de mitady vola mafy, de manana épargne izy, de rehefa tonga grande vacances de afaka mandeha izy manao vacances. Fa zao manao économie tsara izy, ka rehefa tonga fotoana fitsorononony de lasa izy mitety an'izao tontolo zao, fa firy aminao ry malagasy ny afaka manao an'izany. Eto ary ianao hoe tsy viliazy tsy afaka mandeko, eto ianao hoe tsy anjoro be tapaka ny lalana, ratsy ny lalana tsy possible, eto ianao hoe tsy apahatro sahirana ianao ratsy ny lalana. Tina ny ataonao, tsy tonga anao kory ny mamakany Toliara, tsy tonga anao makany Tomasina, de za tsy manana an'le moyen ianao am'le frais. Sakafonao ara tsy hitanao ka hoana nahitanao frais, de teny zao de efa mitsinjo lavitra le vahoaka frantsay. Démobilisation be, tsisy fanonganam-panjakana zany ahonga amin'ny Macron. Fa iny ny resantsika teo iny, réforme an'le resaka retraite ny tadiavina zany. De mietsika daholo ny rehetrarehetra, na transport, na resaka énergie io, na resaka éducation io. Satria mahatsapa hoe lay zo, lay maha olona ny olona mihitsy voatoetoena anatin'izany. Miasa mafy nefa fotoana mba ahafahana mba miala sasatra, migoka kely am'le fotoana ambony, satria ao arinan'ilay 420 taona ne raha ny espérance de vie zany zarazara ho tonga 520 taona ny olona ray, na 420 taona. Dikan'izany mbola mieritreritra higainy an'le 20 ans ambony zany mba hanaovana la vie mitsotsotra am'izay. Ny mifoka pipa mandendeha eraky ny trano, de manao an'le robe ngeza be, de mba manao pantofla, mandendeha de mikarakara akoho amamorona, de mba mandeha metsentsena kely any amina grande surface. Zay nefa eritrereton'ny olona hoe ahoana nanatsarako ny fiainako, fa tsy hoe hiasa mafy de hijaly mandra-pahafaty. Ny eto amintsika ihany tsy mivaky loha am'zany amin'ny akapobeany, satria rehefa miresaka ianao de zay ataon'izy menakavy eo resako zay rehefa avy eo. De za zany mba te hanitatra ny saitsika ny amina hoe resaka fisotrondronono teraka mobilisation tsy fakahitana ny Frantsa, ary tsarotsika tsara le resaka gilet jaune. Tsisy fanjakana niongana nge tamin'ny gilet jaune, efa nahavita mouvement firy isaka sabotsy ny gilet jaune, fa tsy nahavita, tsy niditra taminatina fanonganam-panjakana. Fa eto amintsika raha ohatra ka misy ohatrin'ireny, marina mafy miteny amintsika, panique générale lao ambony ohatran'izany, tsy tehiteny hoe inona le mihidy, fa ohatran'izany izy menakavy. Fitsangatsanganana atao miara-manonja ary, efa lasa ny sasany namoron-deha any amin'ny province le ministre, ny sasany vorivory tany akaiky nambodratrimy tany, ny sasany nandeha nitady mihitsy zay fomba ahafahana manakisaka ny fananany, ny vady aman-janany. Maika fa hisy mobilisation générale, nefa am'izao vanim-potoana iainantsika izao tokony ho tonga am'izany situation zao.
satria mafy de tena mafy zao tsika raha mbola tsy miresaka retraite kinonako nga mpiasam-panjakana daholo ny akamaroan'ny voaka malagasy raha misy de misy 100 amin'ny nombre d'habitants fa tsy possible nefa zany tsy mbola possible zany de rehefa tsy mpiasam-panjakana 400 ndray miasa any amin'ny privé na any amin'ny sehatra tsy miakina de 400 miasa any amin'ny sehatra maleo tena manao profession libérale fa zao formel fa tsy informel mbola hafa be mihitsy fomba fikajiana zany rehetrarehetra izany de tsy mahaleo sara ny vidiny satria zao le tsy anasa mibetsaka eto Madagasikara mihoatra n'le olona anasa le olona anasa tsy afaka hamelona n'le olona tsy anasa zay le izy ary tsika tsy misy hoe fanampiana ohatry ny any ampitan-dranomasina ohatry ny any Frantsa ho an'ireo tsy anasa de mena fanampiana ara-tsosialy misy isan-kerinandro anie fanampiana ara-tsosialy any Frantsa arakaraky ny statut an'le olona mba tsy jalo fa misy tosika ara-tsosialy zany tena plan social tena ngeza be fa tsy plan social ricantonné mahazo ronono isan-kerinandro mahazo menaka isan-kerinandro mahazo fromage isan-kerinandro misy charcuterie omenanao misy vary omenanao misy hena omenanao misy saosisy omenanao misy legioma omenanao zany any ampitan-dranomasina plan social an'olona akoatra ny vola fandrainao isam-bolana tsy mihoatra tsy latsaka moa marimarina kokoa ny 500 € fa mihoatra an'izay tsy ferana ary hatramina hofatranao aza mbola misy andraikitra raisy ny fanjakana hoe itiny ny hofatranonao ianao raha marary mbola mahazo assistance resaka maladie normale tsara ianao ary raha ohatra ianao ka mahatsiary tsy metimety ianao amin'ny tontolo arakasa misy are maladie azonao alainy ao anatin'izany betsaka ny avantage fa eto Madagasikara ianao firifiry moa ny olona mitaraina any mitambajotra sosialy mitady fanampiana fa marary fa mifanjakana nga mandray tanana zany resaka fotsiny le hoe fikarakarana voalohany le soin voalohany fa any amin'ny hôpitaly ianao aleo voary raha tsy manam-bola ianao tsy afaka hitsabo tena ara-dalàna any amin'ny hôpitaly zany eto Madagasikara resaka fotsiny eo anatin'ny lalam-pandrenana hoe accès ana éducation pour tous gratuit ny droit sy ireo filana samihafa mifanaraka am'izay fa mandoa vola manaliny foana ny ray aman-dreniny mpianatra indrindra any primaire hatramina resaka lakre hatramina resaka kitay hatramina resaka vary etohan'ny mpianatra any ambany volo tsy mahavita an'izany ny fitondram-panjakana milaza fa manana présence de l'état ary 80% ny travaux réalisés no vitany zareo fa zay alaona rehetrarehetra naizanaiza ianao mandeha de olona tsy anasa mibetsaka ary mampalaino anatin'le izy lasa tsy mahavatena le malagasy maimby vava maimby elika malotoloto lamba satria na ny rano aza sy ny savony ahafahana mikarakara tena sy ny énergie ny aina ahafahana mikarakara reny tsy manana fotoana tsony le malagasy de olona ohatran'izany ny situation misy aminy de mbola eritreritra fa amerina n'ity fitondram-panjakana ity indray fa de fahinana loatra satria misy manofinofy an'izany any ambadika any tena mbola afaka omena chance le fitondram-panjakana 2009 inge anao naka an'izay chance tena ampelantanan'ny olona zay ny sotominao tena ampelatana malagasy nefa chance teo an-tana malagasy fa ianao nampanantena tam'izany fotoana androany fa ianao ny tena favori tena milay tsy ny olona mihoatra n'le président tam'izany fotoana androany araka ny resaka ao tany France 24 fa aiza ny toerana misy a Madagasikara am'izao fotoana izao de mbola mieritreritra indray fa anao zavatra be mihitsy rehefa tonga ao sy na vitanao itsony de mijery ny fahafahan'ny hafitsika mangetaheta fotsiny firenena mandroso tahaka ny frantsay anao mobilisation ngeza be mihitsy androany resaka fisotrondronony fotsiny malalaka ny azy ny demokrasia sy ny fahafahan'ny olona maneho hevitra feto aminao miakatra ny lasantsy mba miteny ny transporteur hoe mba akariny io fa tsy mety tsony ny izuran'ny fiara io zao ny lalana maramarika an'izany de tsy metsika ny transporteur eto amintsika naiza le ny izuran'ny fiara nge ny fahasimban'ny fiara ateraky io lalan-dratsy io tsy voaefa ny fitondram-panjakana
zao androany nahazo tatitra terian'ny rond-point fasika akady-bahoaka vokatry ny lalan-dratsy 30 minitra tsy ferana bloqué ny fiarakodia tsy afaka nandeha satria miezaka manao double file amina lalana avy amin'ny bypass mpitandro filaminana sahirana ihany koa le mpitandro filaminana fa tsy omenao tsiny miezaka ireo bandy kely eo amin'ny polisy nasionalina reo mandrindra ny fifamovoizana io am'izao fotoana zao anatin'ny lalan-dratsy tena miezaka reo isoranandro zareo endondray ny arimo mandeha dondray ny arino alefa aloha atondray aloha manao file anankiroa atondray aloha arindra makariny lalan'zao satria lasa mafy le asa vokatry le embouteillage le lalan-dratsy tsy voatery amotika fiarakodia kosa ny olonako de hitsofoko anaty lalan-dratsy de zao ny lalana eto Antananarivo renivohitra ataon'ny olona resaka loka sisa ataon'ny olona resaka loka sisa ny lalana eto Antananarivo renivohitra ary tsy Antananarivo renivohitra rery ihany fa presque ny renivohimpartanty sy ny lalana any amin'ny route nationale de zao lokaritra ohatran'izao le izy lalana lokaritra zany de ohatran'izao le lalana rokarika lokaritra azafady lokasosy de ohatran'izao eny Antsahamamy ty zao zany zao ny lokasosy ho an'ny lalana de aizany ny ketsaketsa ity ny lalana ketsaketsa loka ketsaketsa anaovan'ny olona vazivazy ohatran'izao sisy le fitondram-panjakana am'ire vohim-partany io de tiana atao hoe loka rony lalana zao sisa ny kivazivazy ataon'ny mpanao tambajotra sosialy de tsy gaga raha ohatra tsika ka hoe ridiculiser mpitondra ny olona eto Madagasikara ny eto Antananarivo renivohitra ka ny mpampiasa ny lalana ary tsisy mihetsika ako transporteur tsisy mihetsika ako ny izazay tsotra tsisy mihetsika ako tsisy mihetsika daholo fa de miandry de zao ny eritreritao hoe Antananarivo renivohitra ohatran'izao mivoaka anatin'ny vanim-potoana fahavaratra le tsy fahaizan'le mpitondra mitatana an'le firenena ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra zao hitantsika izao de tsisy mihetsika ny eto an-tanàna menimenina fotsiny eny tambajotra sosialy efa de ratsy ny lalana eto Antananarivo renivohitra efa de efa tsy mety miasa ve ny be ny tanàna ao miasa ve ny amin'ny travaux publics miasa ve ny région Analamanga de menimenina fotsiny sisa ny azo atao fa tsisy fandraisana ndraikitra mihoatran'izay fa azony rehetrarehetra atao no mitaraina azony rehetrarehetra atao no mihetsika raha ohatra ka ilainy zany ary azo atao zany ho an'ny transporteur maninona moa izy ny tsy afaka hitaky am'le hoe mba ataovy lalina tsara satria izahay nge mandovola maninona ny taxi tsy mahavita an'izany misy patente ane aloha misy droit de stationnement ane aloha mpampiasa fiarakodia tsotra afaka hanao an'izany koa mpampiasa lalana tsotra mandeha amin'ny taxi be mandeha amin'ny taxi brosy mandeha amina resaka zone régionale suburbaine niza zay mahazo fatiantoka momba ny lalan-dratsy afaka mihetsika izy fa maninona tsisy mihetsika anjarandrehetra mandinika an'izany fa ty hoanny ny olona ny frantsa resaka fisotrondronono mitarika amina zavatra goavambe tahaka zao de aza miresaka aminay tsony ianao hoe ka mety matahotra ve samborona sy ny sisa rehefa zoanao no ampiasaina de ny lalàna no ampiarinao zany za eto tsy mahampirisika an'izany izy fa manitatra ny saitsika fotsiny amina hoe sahala am'izany sahala am'izany ny zava-misy any ivelany ihany miresaka amintsika fotsiny ahy hoe inona ny zavatra tokony ho fatatsika manoloana an'izany fiarahamonina iaina ny be sy ny maro zany miresaka amintsika am'izany fotsiny fa tena misy zoananatsika rangaha tena misy fahafahana tokony ho ampiasaitsika fa tsy haitsika mampiasa azy de any ridiculiser n'le mpitondra fotsiny mantra fadiran'ovana ianao taiza teto Madagasikara nisy taxi moto fa nisy taxi moto eto amin'ny centre ville taiza misy taxi bicyclette fa misy taxi na bicyclette eto de rehefa mitaky ny zony ndray le taxi bicyclette de anaovan'ny olona resaka mampome be ny tanàna no miresaka ohatran'izany zao no nanaovany azy de fo avy koa zany ozy izy ny syndicat professionnel aniny ty faly akisankely satria
ny fampitona zany teo amin'ny rond-point zato ary mangataka alalana iasa ihany ko ny taxi bisikleta rehefa nomeny izany taxi moto samy olona marariko de ozy lehibe ny tanàna de fo avy koa zany ny syndicat professionnel ny sarety taritompo sy ny sisa fa tsy mba hoe inona rangamy mba vaolana ho any reto fa misy andraikitsika mpitondra fanjakana fa le fanadroadrona le fananianina etry ny endrika fanambanina le izy zany ny spécialité an'le fitondram-panjakana eto Antananarivo renivohitra de raha mba tsy faly le taxi be avy any am-bopo hoe tsy mety aminay ty arety fa ohatrohatran'izao no tokony mba mety aminay droit zany satria izy mandoha volo anivon'ny commune satria izy mandoha volo amin'ny fitondram-panjakana satria izy manao ny asa fitaterana de anaovana taim-bavy izy de zao ndray nataony lehibe ny tanàna de aleo ary ny 182 tokony raha tsy mety aminy ary Ambojatova ambony aleo mihitsy ary ateriny any amin'ny commune na ny licence fa mahita bus afo zahay anao ny asa ohatran'izany le toe-tsainy le mpitondra le soi-disant be ny tanàna ohatran'izany eto fa tsy mba hoe inona arany zavatra tokony atao tsy manana communication mihitsiny hoe nde tsika mba amorona serasera ohatran'izao de nde mba ifampiresaka ny olona de inona ny tokony ataotsika par rapport am'ty adevitra ro ty ianao nampanantena olona hoe rehefa tsy voaroaka ny fako mangataka ny filoham-pirenena namerina samyva amin'ny commune efa naverina le samyva novaileo ny anarina nataonao SMA tsy voaroaka anao ny fako lasa ry baba mandroaka fako atao hoe sous forme ihany le izy raisibika nentina ary amin'ny commune symbolika zany le zavatra eny hoe nampanantena ohatran'izao ianao be ny tanàna farofo ny fako mbola hafanadroadrona indray ny anazy de iny lasa nanainginainga kely am'le karazana ohatrin'ny mpandroaka fako 600 tonnes avy any amin'ny karana zany ako mahafinaritra azy fa tsaroly le olona marary sy be lelikely sy mahavranjo sy maloto lamba rehefa ny fotoana ny fampelezan-kevitra fa tsy tadidiny reny fa fanadradrona nataony am'le malagasy rehefa ny fotoana mba hitakiny zony le malagasy zany ny eto Madagasikara am'izao fotoana zao de averintsika ny teninga ihany Rajoelina tamin'ny conseil des ministres voalohany rehefa nanendry ministre ny transport ny travaux publics fitsarana ny MAE jeunesse sport sy ny sisa miresaka ny lalana eto Antananarivo renivohitra ndao arafaly vonina ve faly ny eto Antananarivo manokana mila manao planning tsika ka amin'ny herinandro ka ny olazaina eo fa mila atao farak'izay aingana ny fanarinana ny lalana eto an-drenivohitra satria potika de potika ohatran'izany koa ny eo anivony reo renivohim-paritany manerana ny Madagasikara ny eto Antananarivo manokana mila manao planning tsika ka amin'ny herinandro ka ny olazaina eo fa mila atao farak'izay aingana ny fanarinana ny lalana eto an-drenivohitra satria potika de potika ohatran'izany koa ny eo anivony reo renivohim-paritany manerana ny Madagasikara lo lazaintsika indray zany hoe mpanohatra ny namotika lalana so lazaintsika indray fa potika tamin'ny ny andro ny lalao-ravalomanana ny lalana azafady efa nareo volomboasary ny eo volomboasary be ny tanàna Antananarivo renivohitra volomboasary ny filoham-pirenena volomboasary ary secrétaire national Antananarivo ny gouverneur Nanalamanga travaux publics efa nisosolo impiry izy teo iny zany de manamafy mihitsy fa nale filoha raha de tena miaika fa potika tanteraka ny lalana eto Antananarivo renivohitra fa aniza nefa ny tompona andraikitra an'izany any lehibe ny tanàna ihany loha tsy azo elany zany satria ny lalana eto de zao misy lalana amin'ny tanàna Antananarivo misy lalana zay mahazo ny route nationale miaingany amin'ny PK0 dia ny travaux publics amin'ny fanjakana mendraikitra an'izany foy be ka rehefa tsy anao raha nareo manao rastany misy orana député rastany efa nanomboka izy omany ary nanomboka tsy akijanony io hitatsika amin'ny sary zao député rastany koa nge manana ny entreprise ne satria mijaly loatra le vahoaka atomboka any amin'ny deuxième arrondissement zany de rehefa tsy faly indray de teneny hoe mila maka autorisation nefa nareo tsy mahavita
de aloha ataon'ny hafa tsy asan'ny solombavam-baoaka zao fa tsy maintsy miditra atsehatra manao an'le asa le solombavam-baoaka satria tsy afaka hitaza maso au moins aloha zany miena le embouteillage le juran'le fiara fa amin'ny lalana principal rehetra anjaranareo amin'ny commune région Analamanga ny travaux publics ny tokony manao an'izany de notsika ny teny député Rastany maninona izy makandraikitra rehefa tsy manao le commune sy ny fitondram-panjakana ty zao hitanareo teo a mifanena teo ny tomobila de tena tsy niakatra ny 4x4 na atao tonga de mivadika toa le 4x4 hitanareo favoazana za en personne treto mifanena tamin'ny tomobila tonga de nitotrona tao ny tomobila akandroko zao mbola any amin'ny garage de taria mantseza ndray a moto ndray mifanena tamin'ny bus de tena lavaka atao anaty lavaka mitona mpianatra kely tonga de nijiraka andoa katso ary Tsahamany eo akaiky zao ordira tena mipetraka be mandrevy tsy afaka ny tomobila fa atesika nefa fa nanao nanami avertissement fa tena mbona prévenir azy hoe rehefa tsy ataonareo anatin'ny herinandro de ataoko de nefa vo ray volana sy tapany de tsy andra tsy na ray tany any de andraso aleoko tonga de tena hoe mbo manao zay tsara niana tsy tsabaka niana fa ataoko fotsiny izy zany de mbo toizany zay mbo tsy apisy accident narovako amahombo fidy any marina fa tsy ao anatin'ny andraikitra koa fa ialako tsy indrindra fa nefa amin'ny fiteniantsika malagasy hoe tsy jery ahatra tava fa tena sauvena aloha ny olona mazava be ka tsy manao nareoko de ndeha indray raha enjeo indray député Rastany mitsabaka ny asa tsy tokony hidirany ara hoe ka tsy manao nareoko mazava nge ny ten'le filoham-pirenena potika tanteraka ny laliny Antananarivo renivohitra vakio ny la gazette de la grande île l'Androany fitatana ny naina tsy toizako le fomba fiteniny azy potika tanteraka Antananarivo verenako vakina mihitsy fa mandreraka be fitatana ny naina de tsy toizako fa misy fomba fiteniny grande île zay potika tanteraka Antananarivo de asakasatsika vaoaka mbola ame fitokisana an'izany olona zany ve fa mieritreritra izy hatramin'ny 2027 mbola eo zao ny tanàna amin'ny alalan'ny fako sy ny lalana zao ny fomba fitantanana an-tsena ary ara-tsosialy mponina afaka samy mieritreritra tsika menakavy tena mahazo tosika ara-tsosialy ve avy amin'ny commune afaka mitady an'izany le commune Antananarivo renivohitra fa naninona ny nanenjika an'ilay mpitatana ny commune teo aloha nefa kay tsy havita mihoatra ny vita ny enina Laura Valomanina sy ny antokotiko Madagasikara kory za mbola tsy hiditra hoe misy dossier napetraka Clémence 13 page any amin'ny Bianco momba ny naina za mbola tsy hiditra ny rarakinapy za hoe vola be nindrano commune resaka SMA resaka SMGD sinsis SMGD surtout mbola tsy hiditra am'izany fa hiditra am'izany amin'ny fotoana tokony hidirana am'izany fa avelao aloha fa isy fotoana zavadrehetra ity fanjakana ty nge io ve fa so nareo mieritreritra fa mandrakizay eo amin'ny fanjakana fa tsy maintsy voakitika rehetra satria na nikitika ny Clémence tamina 9 dossier nareo niakanidina intsivy tany amin'ny fitsarana ahoana nareo ny tsy azo enjehana eo anivon'ny Bianco sy mipaka raha ohatra ka misy fitantanana tsinety ahoana ny rarakinapy sany tsy azo etsehana amin'ny zavatra tokony anetsehana zany akoatra ny fitantanana tsy mandeha am'izay loha ny ty tanàna Antananarivo ty vakio ny la gazette de la grande île l'Androany tsy manao dokam-barotra fa zavatra misy le izy de resahana fa tsy mendrika ho aho capitale tsy mendrika commune urbaine fa commune rurale Antananarivo ty de afindrahony Antsirabe ny renivohim-paritany de amin'ny fividianana ho avy eo aza mirotsaka tsony ianao fa tsy hitanao ny toerana misy an'ireo vahoaka tsotra zay miaina ao anatin'ny loto miaina ao anatin'ny rano reo raha tsy any amin'ny fotoana fampielezan-kevitra otran'izao ny fomba faneho-kevitra io ny grande île l'Androany hitantsika amin'io fitatana ny naina tsy toizako le toana potika tanteraka Antananarivo ato moa zany ny député IRD Josera resahana déçu par mambahoaka atondray grand titre ngeza be la république ozy izy de makerel tsy toizako tsony manahirana ny amin'ny fomba faneho-kevitra satria efa misy zavatra efa tena tsy ara-dalàna mihitsiny zava misy eto amin'ity Madagasikara ty
mba fantatsika ve zany, mba fantatrareo ve zany hoe maninona ny tonga am'ireny ny fomba faneho-kevitry ny mpanao gazety. Anjaranareo miasa saina sy mandinika fa betsaka le fampahorina sy fampijaliana atao am'le vahoaka malagasy am'izao fotoana zao. Tena betsaka ary trop le izy. Zay ny antony mahatonga ny atokotiko Madagasikara le fahasoaingany fifidianana io. Ahafahana miala am'izao zava-doza ataonareo am'ty fitantanana ny fireneny ity fa tsy mety tsony. Io la preuve hita maso Antananarivo renivohitra. Zao no fomba hitantananareo le Antananarivo renivohitra. Le fahefana eo Antananareo, le vola eo Antananareo, le lalàna eo Antananareo, tsy hainareo nefa mampiodina le tanàna Antananarivo renivohitra kinona nandrasana aminareo. De mbola eritretinareo fa jusqu'à hatramin'ny 2027 mbola be ny tanàna. Asa vahoaka de fa inona loatra kosa ny eritreretanareo le vahoaka e. Mba tsy rara le izy, mba tsy mety le izy. Zay ny tiako tenenina ny amina hoe aiza ny transporteur am'izao, aiza ny mpampiasa lalana tsotra am'izao, aiza ny vahoaka tsotra am'izao. Aty ilany vato zao tsy azo andehanana ny lalana satria rano be atso kaiky ny lamba mena ato. Etrany tsisy commune eto. Zany ndray ve endrasanao an'ny Apipa sa endrasana indray amin'ny député Rambosalama? Raha tsy nitairy ny député Rambosalama amboary rangano trano 5 averia Nosibea tsy nanao nareo. Iandra ny député Rambosalama indray tabataba sa hitondra groupe hitrokany io rano io motopompy apetraka eo tsy mialy eo zay ve sisa. Fa tena ohatrany hoe fahoriana fampijaliana ohatrany tsy olombelona angeo le vahoaka malagasy aminareo hoe raha ohatra reo ka mieritreritra hoe manaja ny zon'olombelona hainareo no mikarakara am'le zavatra mahasoa ny vahoaka. Fa zaho tena tsy ao anazy ohatrany hoe tsy vahoaka tena malagasy, tsy vahoaka tokony aina anjany fahasambaran'zany le vahoaka malagasy, ohatrany hoe second zone le vahoaka malagasy aminareo. De ohatrany hoe par accident fotsiny nahatonga an'le malagasy hoe tanyty Madagasikara ty. De nareo no mitatatatana eo de zay tianareo anaovana azy. Pampalahelo. Efeto akaiky eto ny mpitarika ny vehivavy avy any Avaradrano Madame Viviane de ho avy eo Madame Yvonne rehefa avy eo satria efa nambarako moa hoe hetsika ny vehivavy. De zay fihetsehany vehivavy zay ao anatin'ny andro raisam-pirenena ho anjony vehivavy dia hanao an'izay mety hoendriky ny fankalazana mandeha makany am'le tena finiavan'izy ireo an'izay. Miaraba Madame Viviane. Miaraba tompoko. Sotomikely fotsiny le micro Madame Viviane, sotomikely ihany. Mety ve zao faly? Ahoana sy ahoana re ny endriky ny rapitso satria efa atombotra de atombotra ny valomarsa ny vehivavy ato anatin'ny district na Avaradrano. Avaradrano misy commune 920 isa. De ahoana sy ahoana ny fanomananareo an'izay ra Madame Viviane zany satria hetsika Antananarivo Analamanga, hetsika ko Tsimondrano, mietsika Antehiroka, mietsika ny HPR maromaro fikambanam-behivavy zay ato anatin'ity na manohana ny filomarika Ravalomanina mba azonao tantarainy ave ny programanareo rapitso. Voalohany indrindra aloha tompoko de faly miaraba ny mipijery ny miara-manonja sy ny vehivavy rehetra maneran-tany ka noho izao andro ny vehivavy zao dia faly izahay manasa ny vehivavy Avaradrano zay vondronany fokontany fivondronana 20 Avaradrano de manasa ny vehivavy rehetra foko 20 manasa ny manodidina na Antananarivo rehetra koa ho hiaraka aminay hitotorebika amin'izany karnaval ataonay izany miala eo Sabotsina Mena de mipaka eo Gadikely Lafy de avy eo zay mandeha makeny akona miara-misakafo amin'ireo vehivavy ireo de manentana sy sitrakaira raha mba hoe na vehivavy tanora na vehivavy antitra na amin'ny vehivavy antonontonony de mba ho tonga daholo satria androtsika vehivavy fotoana io ary manentana koa izahay marina fa hoe fetin'ny vehivavy io fa manentana koa izahay tompoko mba
ho an'ireo zay vehivavy rehetra indrindra ny reny mba hanetana ny vady aman-janany isoratra anarana any amin'ny fokotany mba irotsaka hifidy tsika satria zay mahatsiaro fangirifirina am'ty zava-misy eto amin'nosy malalatsika ity dia entanina mba tena hifidy am'izay tsika fa tsy ijanonjanona ny tokantrano ntsony am'ty fa de manetana ny rehetrarehetra mba hifidy tompoko. Zay indrindra manko eny mbola tsy fampelezakevitsika zao fa zay indrindra ny tiako antanilo madame Viviane, nareo ve fa mba mandeha le fanetanana tahaka ny ataony antokotiky Madagasikara ianareo moa fa mity mavaradrano mitety fokotany indrindrandrindra ho an'ireo rem-pianakaviana na de sahirana azy efa mandeha mihitsy zany tompoko ka rehefa mitety faritra namana rehetra zay tompony andraikitra am'izany de eo am'le fandaminana an'le fandehanana miala eo sabotsy makeny akadikely de efa voalaminy commune tsirairay avy zay fandaminana zay eo fandehanana makeny ankona tompoko. Eotrany te resaka ara-tsosialy fiainana manokana mihitsy ako madame Viviane marem-pianakaviana anao betsaka ny zavatra hita nandritsin'izay hoe efa taona mahery ny tantana mitondra ny firenena am'izao fotoan'izao mino fa rem-pianakaviana mitovy any rem-pianakaviana rehetra ianao miaina ny fiainana vahoaka amin'ny ankapobeny manahoana ny fahitana eto tsy miresaka vehivavy tima fa amarem-pianakaviana aminao ny fitantanana ny fiainana ara-tsosialy ao anatin'izany tokantrano zany tena enjana be tompoko fa tsy zaka ary mangiry firy mihitsy satria na ny sakafo hoanina ary zao de miaina ahena arak'izay tokony ho izy raha taloha nandrotsaka rokapoka raikapoka angamba sisa de zay sisa ny hoanina satria tena mazana be ny gerena ny vola hoety manana ny fitsanjarana ny sakafo hoan'ny ankizy fa tsisy ray zay tsy lafo zao ninina zay zavatra vidina rehetra de lafo daholy zay zavatra nefa ny tsy ampy an'izay zavatra hoety manana zay ny fiainam-pianakaviana ka mahatsiaro mangiry firy mihitsy tompoko fa tsy zaharery tsy ana fa zay ny olona rehetra mihitsy de tena mahatsiaro tena mangiry firy amin'ny resaka ary tena nona tena nona ny vahoaka fa tsy azo lazaina mihitsy hoe efa miafy am'izay zavatra rehetrarehetra raha taloha nihinana sakafo maraina atoandro hariva zao ny olona hariva fotsiny sisa mihinana tena tsapany madame Viviane ve zay tena tsapako mihitsy zany tompoko tsy fantako moa aiza avaradrano ianao mety akadikely ve sa sabotsy commune akadikely zay tompoko iny afaritry manazary lafy zay indrindra ny tiako antanina betsaka ny tatsa vehivavy mpamboly any manahoana ny fiainan'ireo olon'ireo zany raha ohatra hoe indray mandeha isan'andro sisa mba mihinan-kanina mbola manana fanantenana ihany ve sa de ohatrany hoe onjoonjo fotsiny ohatrany hoe tany tsisy fanjakana manko eto amintsika raha izany ny fanantenana aloha de ohatrany tena kely de kely ny fanantenana satria ny sakaka tsara zao eny amin'ny faritra misy anay eny de 4 arivo ariary indraindray raha mahita ny olona indraindray tsy mahita de rehefa tsy mahita zara ka vary kilao nefa zany indraindray tsy mahita mihitsy ao anatin'ny herinandro indroa mba mahita an'izay zavatra zay raha tena misy arany ka ao anatin'ny fotoana maintso ahatra tsika zao de tena mafy mihitsy ny mangazo ny vomanga eny atsa de mangala botry ny olona satria tsisy ny hoanina de tapitra adin'ny olona ny zava-maniry efa mba hoe atenain'ny tompony hoe akarina de tsisy fa efa tao mangazo babangona sisa ny hitanao eny efa tsisy ninina ntsony fa lany de asa azo atao hoe mafy fiainana de zay mahatonga an'le olona iopefy am'le zavatra misy tompoko eny ary na izany naty zany everina fa manana vahaolona antokotiky Madagasikara rehefa tonga vanim-potoana zany ahafahana indray satria ny teny Filomarin-Karavalo manana mandrakariva de hoe amelombelona ny fanantenan'ny vahoaka de mino zany fa vehivavy any avaradrano ihany ko manana an'izay fanantenan'izay eto ary ny teny fanetanana ho an'ny rapitsy ny ao anatin'ny listre mifidy madame Viviane fa mbola misy ray moa rehefa aveo raha isitsika fa mbola manana teny fanentanana ianao alohan'ny idira madame Yvonne eo fanetanana listre mifidy tompoko de zao
manentana ny fianakaviana ray manontolo fa tsy ny vehivavy ihany na de fetin'ny vehivavy ararapitso manentana fianakaviana ray manontolo feno 20 taona mba hijery ny anarany any amin'ny fokotany hoe tafiditra ato amin'ny fokotany ve ny anarako sa tsy satria nio fifidianana io no fanantenantsika ary okisika tsy anenina raha ohatra ka hoe tsy hifidy fa tsy maintsy mifidy tsika mba hahafahantsika miova am'izao fiainana mafy de mafy tsy zakany vahoaka zao sotra indrindra tompoko rapitso zany rapitso zany de manantena anareo rehetra anampy anay eny avaradrano sotra indrindra tompoko de makasitraka ny madame Viviane tsika omentsika lalana izy de hiditra indray madame Yvonne satria izy ty omentsika voninahitra mihitsy ny vehivavy satria ny firenena nge de avy amin'ny hoe reny de omentsika voninahitra satria andro lehibe zany hoe 20 marsa zany na de hoe andro atsiarovana ny fotoana nametrahany sasany vato fototra tany Ambilobe ary 7 martsa 2024 satria efa taona amin'ny andro any le vato fototra am'le anao izine mpanao etan'olona ny Ambilobe tsisy le izy mandraky ty ny andro any de tsarotsika foana fa hoe mbola misy vehivavy vonina foana vehivavy tiako Madagasikara zany ho anatsymrano hoe averika any eny am'le wagon any amin'ny commune ambanivohitra Ambalavao no ifamitona ry zareo zany de aveo mitsofoka amin'ny tandroja amboly azo Amanarivo ny vehivavy tiako Madagasikara Tsimrano ho avy am'zany etsika izany io hitatsika amin'ny sary io misaotra mifaly zany manomboka amin'ny 7 maraina zany de commune Ambalavao le wagon zany ny any Ambohibao teroky iny efa nalefako tany faly anginy Ambohibao teroky iny zany hitatsika io mihitsy de ao amin'ny Oazilan Ambohibao no anaovana azy manomboka amin'ny 7 maraina zany fanamariana ny andro isam-pinena kalaza ny vehivavy no fety anatin'izay de hoe fanofanana manamboatra mofo mamy ho an'ireo mpikambana zany de mazava azy nge tsy vitany hoe miofana fotsiny fa afaka mba mihinana goûter kely samy hafa de mikorana ianareo vehivavy ny eto Analamanga moa zany miaraka amin'ny Arifina Rahelsoa de tsy amaky roberika no anatotsana izany akoatran'izay mitandry matsara reo olona fa matetika koa rehefa andro isam-pirenena ho an'izao vehivavy ohatran'izao de migiaka toky ianareo tandremy tsara mihitsy satria tena mila fitandrevana ny lafiny ara-pahasalamana marina fa mifetifety nareo andro irasam-pirenena ty fa ataovy am'le hoe tena mba modéré le izy eto akaiketo madame Yvonne miarabanao tompoko miraba monsieur Faniry de miraba koa ny fahita lavitra ny MPS de resa-behivavy moa zany andro resa-pirenena zay efa ndeneny madame Viviane teo ihany ny drafidrafitry ny fandaminana madame Yvonne sy ny ekipany zao avy aiza no hiala ho any Sabotsina Mena rapitso avy any Ambohimanapolo zay amonjy any Diabe any Sabotsina Mena amin'ny sivy sasany finganay anao le carnaval ao anatin'izay raha azo tsara misy akaikina Ambohimanapolo eo misy commune Masindray sy Akadinandrina ho avy reo ho avy mihitsy reo ka tena ho avy mihitsy reo lavidavitra ihany lalana misy anareo any Sabotsina Mena mino aho fa ho tonga ara-potoana ny vehivavy ho atsika zay mare zany ho anareo vehivavy fa tsy hoe ho atsika moa zany mare any Akadinandrina Masindray de satria lavidavitra de alasora ihany ko eo akaikiny eo de miodina kely makato Anjeva de miodina makato Ambomalaza de aty Ambomanga kely de afaka nareo mandeha misy taxi be zay mba tiako resahana amitsika misy taxi be ny mandeha miazo avy aty be tsy zarainy iny afaka manao raccourci-ny nareo raha ohatra zany taratara tsy fantatry moa na misy fiarombonana zay miaraka andro madame Yvonne sy madame Viviane zany fa afaka ifandamina am'izay fa anao fanamina miavaka nareo amin'ny madame Yvonne tena manao fanamina miavaka mihitsy zay de manao akanjo mainty ambany de ambony fotsy de nohon'ny fanaovana carnaval de manao zay lambahoany de manao satroka de manao fanamina ny vehivavy motsiny foko 20 de tsy maintsy ampisehoany vehivavy avaratrano fa hoe reo daholo ny foko 20 fa vehivavy ty mbola mijoro ara-dalàna mbola vonona tanteraka indrindra eo le tiako resahana hoe ho anao manokana zao tsy haiko na tamin'ny taona firy za madame Yvonne zany no nirotsaka tao anatiny antokotiko Madagasikara inona na resy lahatra anao ho mpikatroko anatin'ny vehivavy ty
tena efa ela no vehivavy tima satria tena natsapa tanteraka fa tambola nitondra ny filora valomanana de tena miadana ny fampianarana ny sakafo ny fiainana andavanandro rehetra de misy dolidoly fa am'izao fotoana tena efa matsiaro mangiry firy mihitsiny a nireny mpianakaviana de tena tsy tatony zay anaovana andreo zanandreo fa sahirana mafy mihitsiny ka zay na resy lahatra na hoe anaona ny tima foana satria hitako fa tena tsara ilay fitondrana entin'ny filomarika ravalomanana de ohatran'ny fanontaniana napetraka tamin'ny madame Viviane teo ihany izy moa any amin'ny ilany iny akady kely iny raha miresaka akady kely nge zany tsika de ambotra rahaba atsapan-drano maromaro ny toerana ao anatin'izany akady kely zany a elafy fokotany zany resako zany fa ho anareo aty ambomanam-bola rehefa miresaka ambomanam-bola tsika midadasika be zany manahoana andray fanentanana ao anatin'ny lisitra mifidy na reo hoe commune manakaiky ny ambomanam-bola zany satria ndre mpianakaviana anisan'ny tena miasa mafy mihitsy ny ary anisan'ny tena hoe miasa saina io ihany aloha ndre ray mpianakaviana ohatra anay zany tsy hoe tsy miasa saina fa ndre mpianakaviana sady miasa ny fampandrosoana ny tokantrano mikarakara ny ankohona na mikarakara ny vady mikarakara ny ankizy mieritreritra sakafo maraina atoandro hariva efa hariva fotsiny sisa mihinan-kanina ozy izy madame Viviane teo mieritreritra ny fidiram-bola ny fianarana ny fahasalamana ahoana ny fandrindrana am'izany mbola mahavita manentana ihany ve marina mihitsy zany monsieur Faniry ny tena zany efa natoy niditra am'le fikambana vehivavy tima de vonina rehetrretra anao zay zavatra tokony atao rehetrretrany satria ny vehivavy a tompony andraikitra voalohany anatin'ny tokantrano sady io monsieur Faniry fa vehivavy angeny tena loharano rehetrarehetra de ao tokantrano dolidony ny mian'ny zavatra rehetra fa le tanana aloha de efa tena mandeha ary mangataka mihitsy ny vehivavy rehetrarehetra mba andresy lahatra ny mpianakaviana andresy lahatra ny mpiaramonina satria efa mandeha ny fijerena ny misoratra ny lisy-pifidianana ka oka re isika mba samy andesy tenin'ny akohonatsika ny namana sy tapaka irotsaka amin'ny fifidianana satria efa tena mangirifiry zao fiainana zao de tsy misy afa-tsy ny hoe eo amin'ny fototra ifidy zany eny ary amaraparana antsika azy inona no teny hoe fanentanana ho an'ny rapitso zany mino fa aorinan'ny rapitso mbola izy foana nge ny antsika ho taterahanareo de verina eto indray ianao sy madame Viviane zany iresaka tena fiainam-pirenena ray manontolo fa aloha ifantopantoka kely efa fiainam-pirenena ndresantsika teo fa mbola tsy de tena le akapo be fa le akapo kely sady fanentanana manetana zany ny vehivavy rehetrrehetra ny avaradrano mba ho tonga marobe amin'ny diabetsika io amin'ny sivora sasany fiangatsika ery sabotsina mehana de andeha tsika ilahatra makivaky ny ho tonga eny amakivaky de andeha ilahatra parapatonga ny akady kely de mbola misy ny fotoana afaka atsika milahatra parapatonga any amin'ny espace akona de rehefa tonga antsika de ampisehotsika ny hery fa reo ny vehivavy tima fa tena miray tokoa ary manana ny tanjany tanteraka fa mbola tima vonona tsara eny ary de misaotra ny madame Yvonne tsika teny izay ve famaranana asa mbola misy teniteny kely mbola tena ho ampitaina kely de izay fotsiny zany hoe manentana atsika ho tonga tanteraka de asadino ny fanamina atsika amin'ny anaovantsika ny carnaval fa androtsika io de manao zay mahafalifaly ny vehivavy rehetrarehetra zay zany ho anareo vehivavy tiako Madagasikara omendalana madame Yvonne zany mbola andeha ikarakara ho an'ny rapitso izy miravavy hitanareo fa mijoro tsara ary mampiseho ny firaisan-kinina ny tanjany vehivavy tiako Madagasikara avaradrano zany aiza moa zany avaradrano zany ao amin'ny député Bokos zany Randrembolaina Zery misy an'izany avaradrano zany de mino isika zany fa efa mandamindamina amin'ny rapitso de makasitraka andrareo tsika mikopakopatanina andrareo tsika aefa be eo anatrehan'ny adidy amanandraikitra zany de tongava maro vehivavy mifanotrona fa zava-dehibe mihitsy andro ray toarivo ho an'ny vehivavy ho an'ny rapitso ny expérience hitako zahako ny teto Madagasikara anisan'ny tena akapobean'ny fiainako
de ny aina tany amin'ny faritra rehefa valomarotra otran'izao elo mba tiako tenenina ihany mba molomolo kely ihany ho a le fandehan-javatra satria tena tia migaka tsika vehivavy zany a de molomolo kely ihany tsika zany satria indraindray rehefa le mandeha amin'ny lalam-pirenena iny de bloqué ny lalana bloqué ny lalana rehefa le mandeha amin'ny lalam-pirenena na le mandeha amin'le lalana any ambanivohitra any amin'le communal sy ny sisa zany satria faly le vehivavy de amina kazoana bière de indraindray mandeha ny matosy be de misy moa zany manana tenue mitovy na salamy zany avy manano carnaval de manano finanana omby sy ny sisa ohatrohatran'izany de zay le tiako tenenina hoe somary ahena kely ihany le dozy samihafa zany fa inona moa tiatsika tenenina am'izay tiatsika tenenina an'izay zany de mba hoe mba vehivavy mba mendrika tsara mba matanjaka tsara tsika satria mbola lavitra ny lalana zany de eto de miteny ho anareo vehivavy any talata ny volonondry zany tonga de rejoindre ny ekipa anareo zany satria mbola anatin'ny distrikta Navaratrano talata volonondry any Sabotsina Mena zany zay amin'ny ankapobeny ny resaky ny vehivavy zany ao anatin'izao hoe andro iraisam-pinena ho anjony vehivavy izay hitantsika araka zany fa ny antokotiko Madagasikara de tena velona sy matanjaka ary miaina araka ny tokony ho izany tsy ny eto Antananarivo any fa mahazo programma samihafa eo ny any Tomasina ny any Fianaratsoa ny any Mahajanga ny any Dego ny any Toliara ny any amina distrika maro samihafa de hoe zay ihany koa de manana ny fandaminam-potoananay de arabaina antsika tonga soa anatin'izay hoe fampivondronana indray ny vehivavy zany satria raha tsy mijoro sy miseho tsika de ezahan'ny olona ho takomana ary raha tsy mijoro sy miseho ihany koa tsika de ho tsinitsiniaviny olona ny zotsika satria ianareo rem-pianakaviana mihitsy ny ane zololombelona ny teneniko fa tonga indray any am'le rem-pianakaviana ianareo rem-pianakaviana no motera mpamodina ny tokantrano io raha tsy taitairinareo zay ray-pianakaviana raha tsy ohatrany hoe mba omenareo riska kely menareo moral kely menareo tolotsaina tsy afaka androsy le tokantrano dikan'izay manana rôle ngeza be mihitsy le vehivavy ary tsy anivon'ny tokantrano fa eny anivon'ny orinasa manodina fiainam-pirenena ny vehivavy eny anivon'ny orinasa ary efa betsaka ny vehivavy mitatana orinasa ary efa misy ny réseau ana vehivavy zay mpitatana orinasa lehibe ana orinasa entrepreneur am'izao fotoana zao de renretrarehetreny zany mba tsara ihany mba hitondrantsika am'izany hoe rariny sihitsiny raha ohatra ka omem-boninahitra ny vehivavy moa mahazo tombony satria akoatriny hoe andro raisam-pirenena ho an'zony vehivavy io zany de vehivavy rem-pianakaviana vehivavy efa zokiolona vehivavy mbola amavehivavy azy mety hoe tanorana zaza de zay le vehivavy rehetra fa misy lay fetiny reny tena miavaka hoa ianareo vehivavy de zay antony mahatonga tena teto amin'ny miara-manonja hoe ndao asina solotena de omaly zao fantatrareo tsara tao anatin'ny fandarana dinika de iarifinina ny miakatra teo zay mitarika amin'ny vehivavy eto Analamanga de mitika an'izany hoe ny MBS de tena mahame voninahitra mihitsy ho an'ireo vehivavy mihetsiketsika atao anatin'izany antokotiko Madagasikara izany maraparanako azy de vakiko reto afatra ireto zany maninona ozy izy tsy natao toy ny mahazatra tamin'ny réforme totale le misy fiche de recensement isatrano sy fianakaviana ataony lom-pianakaviana de ao daholo ny iraitrano fa ity atao ity de efa fiketrehana halabato tsotro zao miaraka amin'ny jugement supplétif sy ny sisa bon entendeur salut zay no nalefa an'le namana bon entendeur salut zay no nalefa an'le namana salama tompoko mitsetsitra fotsiny anay aty Antsirabe miaino miara-manonjy hoe io sary io nefa anay tsa mahita akory nefa tsa maninona fa makahery anareo fonany de mba jereviny teknisiantsika ihany fa tena tsa mety any zany raha ohatra ka tsa mahazo mifandarantsika ny namana ny bira ny vakina karatra any zany fa tena mba te anaraka zareo zany koko même marina mihitsy mivolazanao Andriamatoa Faniry ozy izy ohatrany tsy misy
réaction ntsony ny vahoaka fa leony manana ny maty sy ny migadra ny olona ny mpangalatra be analavitrisa eny ambony latabatra fa ny mangalakatsaka sy vary harotsaka fanoana migadra tsisy fitsarana ny olona tsy valahara tsy vanina feno ny fitondrana tsy mety voaongotra zany daholo afatra le namany zany anatin'ny alahero mamily olona manoratra an'izany tonga ty amitsika salio même avy aty Tomasina ozy izy aiza le vary 500 ariary ny kilao Andriamatofoloa taron'ny olona ngely izy monsieur le président salamy tsy misy feo izy izy ny TV MBS makasitraka de rehefa ohatran'izao de mba asivy soratra hoe raha ianina avy aty anany izy ty de mba fantatra ela izy de moretenenana namana teknisiana hoe tsisy feo zany tele atsika de aiza zay tsisy feo zay efa niteny ateto fa misy canal 41 sy 45 zany de afaka anovantsika recherche le izy raha tsy mandeha le ray de alefaso le 45 raha tsy mandeha iny de alefaso le 41 Célestin avy aty Abira ozy izy makafy anareo sady mieno 5 jours sur 7 masto même de misaotra betsaka raha Célestia avy any Bira zany re bonjour ozy izy asaivo mampiditra donné isaky ny fin de semaine eo amin'ny site web s'il te plaît ozy izy liste électorale mifokotany raha mety Gervais Ambatondrazaka miala tsiny raha misy diso fa tsy mahita arabaky teny aho tsisy zany Gervais avy any Ambatondrazaka salia miara-manonja ny aty Fianaratsoa de lehibe ty fitondrana ity orinasa ty de fonja manara-penitra ny malaza ty izao dia ny triplon fa tsy doublon ko courage ianareo de courageon izy no team eny de vakina araka zay nanoratantsika azy le izy fa de misaotra betsaka atsika zany bonjour même anay aty Fianaratsoa de makafitanteraka ary manoana anareo indrindra fa idady koa mila ny firaisankina atsika rehetra indrindra fa ireo député team rehetra hoy izy de ny any ivelany azy atsona hiady any devoly tsamora ko atambaro ny hery alamino zay mety tsy vidivikevitra samihafa makasitraka de misaotra betsaka amin'ny message nalevantsika bonjour efa teo ihany ty le vakiko le asaina manoka site web ty zany bonjour faniry avy any andapa zao miteny io hoy ny any aminay efa misy fanantenana kely izahay satria efa tonga izy ty efa tonga ty tamin'ny androny dia tsara vidiny valiny alonay ozy izy miverina tamin'ny taloha zay aloha ny vaovao fa anjaranareo ny miatrika izany victime mihitsy le faritra sava analany rofiny rehetrarehetra tonga ty tsy matsinanana raha tamin'le resaka vanille ty fa zay le tiako tenenina teo hoe isaky ny faritra manana ny mahasamihafa azy ny fahavoazantsika isaky ny faritra de anjarantsika mandray lesona ao ny resaka vanille ao ny resaka ledsi ao ny resaka aditany ao ny resaka lalana ao ny resaka hoe tsisy zavabita fa fonja no nomena an'le toerana ao ny resahana nampanantenaina fa hanamboatra usine etanol any Ambilobe ao ny resaka hoe pôle urbain Fianaratsoa ao ny resaka nanamboarana kianjanak'olano vita tao anatin'ny efatona ao ndray ny resaka zay malaza be amty resaka vato ty any amsehatra ny arenakibony tany kanefa tsisy fandrosoana miditra anatin'le commune ao ndray ny fahampiteny resaka hoe tanàna manokana satria misy orinasa ketrehany sasa ampidirina any amin'ny faritra tsy minosy any ny resaka alatra volamena ny resaka volamena mivoaka tamina tanàna ray nefa le tanàna mahantra le resaka hoe tena nandalo ny cyclone nandalo ny resaka ataotsika hoe olana piaramonina na voatifitra olona maro be tany am'izany tanàna nikongo sinsisa victime amin'ny endriny samy hafitsika de atambatsika daholo reny zavatra nahazo atsika reny mba hisainatsika ka tonga atsika heritritra hoe rehefa tonga kosa rangamy vampitaona fividianana zay ny lola arana ary ho tonga maraintsika am'izany fotoana andrany fa ho avy amin'ny fanetanana am'izany de eto de miteny amitsika ho atsika any faritra rehetra zay marianty miara-manonjy aty fatatsika ny numero ifandraisana aminay alefasy ny vaovao rehetra any amitsika any sy ny fomba fiasantsika am'izany fanetanana ny mpifidy ao anatin'ny listre mifidy eto zao de soratsika brillant tonga teto avy any Betoky Atsimo miasa ry zareo ihany na de hoe betsaka ny zavatra samy hafa sedrain'izy ireo de miasa ny amin'ny Betoky Atsimo
de isaorantsika izany satria zava-dehibe ny fahafahana miasa tahaka izany. Raha ohatra ka misy olona marea any akora, any kandreo, any benenitra, any be fandriana varatra, any be roro, zay any faritra rehetrarehetra any na ny midongy atsimo, de alefaso aty ny mety hoe ahoana ny vokavokatry ny asa mandeha momba fanentanana satria anony de ara-dalàna tsara ny fanentanana 700 isan-jato. De mba ampiakary kely aty hoe resao aminay hoe ny zavatra hitanareo sy ny fandalovany ho an'ny fanisana mpifidy renareo any am'ireny faritra saridalany reny, mba ampitahina ny zava-misy any am'ireo faritra zay verina fa ahafahana manao an'lisa mpifidy satria eto Antananarivo renivohitra sy manodidina zao miisatra hony ny fanisana mpifidy, fa any amin'ny saridalana tsisy réseau, tsisy communication de mandeha tsara ary efa tafiditra tsara daholo ny 700 isan-jaton'ireo olom-pirenena zay ao anatin'ireny distrika ny Tanintsaika ireny. Ka raha mare anareo dia alefaso ny hafatra any amin'ny toerana misy anareo any, fa zao no tadiaviko matetika anareo mibiby fotsiny ka tsy ampy le mibiby fa aleo mba mandefa message farafaratsiny rehefa tsy afaka miantso isika satria betsaka le appel raisina, betsaka ihany koa le message valiana, de mba farafaratsiny zany mba mandefa message anareo de apetrao mazava rakoto avy any Betioky, rabe avy any Betroka, rasoa avy any Antsahavaly be ohatra, na sala am'zany na avy any Analalava sisisy Asivo Sonila izy, mba ahafantarina atsika satria indraindray tonga de alefanareo le message de tsy voatery hay mifaniry sy rina daholo sy ny député no mombamomba atsika zany lasa manao akamatatra be de sahirany zay mikariko an'ilay mombamomba atsika, fa alefaso le mombamomba atsika zany mba ahafahana mandray de zarano vaovao indrindrandrindra ny endriky ny fanentanana mbola manana hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana mihetsika maximum mihitsy ny fanentanana ataotsika, tena maximum fanentanana ataotsika ao anatin'ny lisitry mifidy. Aza vela azy vahana ny mpisopasopatra sy mieritreritra fa hoe tsy ampidirina ao anatin'ny lisitra zay mety leo amin'ity fanjakana ity, zay mety ho kivy amin'ity fanjakana ity, ary zay mety olona zay efa fantatra fa hisafidy na manana fironana any amin'ny antokotiko Madagasikara. Aza vela anjaka zany fa isika raha mahita an'zany avy hatrany de miazakazaka makany amin'ny biraopokotany tsy maintsy miditra ao anatin'ny lisitra raha mbola tsy misoratra anarina le olona. Ary ataovy zay azotsika karapanondro, zava-dehibe zany. Raha ohatra misy afaka ohatran'izay, latsaky ny 20 taona tsy mahazo karapanondro tompoka hoe betabe ny vaovao azonay. Tsy mahazo karapanondro ny latsaky ny 20 taona. So de misy miketrika an'zany ary misy miketrika zany am'izao fotoana zao. De alefasy miakatra ty aminay ny vaovao rehetrarehetra satria ato anatin'ity antoko ity de efa misy mandrakitra tsoratra ny zavatra rehetrarehetra satria hoy averiko matetika ny fifidianana de mialoha mandritra ary aoriana. Zay natao hoe fifidianana. De efa mieritreritra tsika am'ireo endriky ny délégué de vote rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra indrindra ianareo lavitra. Hiasitsika amin'ity fotoana ity. Hiasitsika ary tsy hipetrapetraka. Satria tsika de mahatsapa fa mila votany ty firenena ity, ary endrika fanavotam-pirenena révolution électorale zao hijoroantsika izao. Endrika fanavotam-pirenena zao ataotsika izao. Dikan'izay zay vaovao rehetra any amintsika tonga de alefaso. Indrindraindrindra ty resaka ketrika alabato ty. Inona ny fampiasain'ireo président fokotany? Miasa ho an'izy amin'ny be ny tanàna. Inona ny teritery ataon'ny chef district? Inona ny fikamaloto? Na Dola Makota ataon'ny gouverneur sy ny mpiara-miasa aminy, mety ho assistant sy ny rehetrarehetra any, alefaso aty aminay zany. De zahay rehefa aveo no mitrandraka azy manamarina ny vaovao de miasa ny ekipa teknika rehetra ety anivon'ny antokotiko Madagasikara. Aza misalasala mihitsy zany tsika satria ilaintsika mifanentana, miara-metana ary mifanomeny vaovao. Raha tsy zany anjaka foana ny Dola Makota sy efa fomba ratsy ny reto mpitondra fanjakana sy manodidina azy reto. Zay zany zava-dehibe ao anatin'izao afatrafatra omenantsika izao. Zay ny fandarina androany fa de tolorako ny fisaorana ho antsika menakavy. Etona dia manolotra ny fialantsiny amin'ny député Ramboasalama Emilien fa andalana anakaty ny député Ramboasalama Emilien fa nisy antso maika be dia ao anatin'izay hoe
fandaminana ny fiainan'ny firenena izay dia nametraka ny teny fialantsiny deputeram-boasalama Emilian zany mihitsika fa amin'ny heriny de hiaraka amintsika izy zany de mirary soa amin'ny vehivavy rehetra ho an'ny rapitso indrindra tonga de alefatsika amelola izy ny amin'ny hoe ho an'ny neny Lalaora Valomanana ny fianakaviana rehetra zay misy vehivavy ao anatin'ny antokotiko Madagasikara de ho tratry ny valomanitra mafinaritra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony vehivavy de manaova zay mety fa somary molomolo ihany am'le fandehanjavatra iny zany le migakagaka zany de ataovy mafinaritra amin'ny fetintsika de ataovy fety misy objectif amin'ny heritaona etrao zany tsika raha ohatra ka mifaniritsika rehetra de miaraka amin'ny madame la présidente ny première dame amin'ny heritaona ohatran'izao ny Lalaora Valomanana zany zay ny faniritsika de dikan'izay miasa mafytsika atongavany zany tanjona zay tratrarintsika izany misaotra amin'ny fahasolonja atao amin'ny lafiny teknika de namana any amin'ny radio Manta ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo MPS makasitraka tompoko.